grevy fanehonkevitra ny antsika vavado amin'ny beorifika no atao tsara ambina nefa fanamariana andro era-tany journée internationale momba ny vehivavy de tsy avela miditra ao ny vehivavy tiako Madagasikara. Be de be ny fanehonkevitra sy atao hoe tena fahasosorana tamin'ny reny toe-javatra ao malena remim-pianakaviana ve de remim-pianakaviana ve de anakorotana sinina fa alay afietsika nataony mpitandro filaminana taty ivelany no lasa niteraka n'ireny wawawa be de raikitra hatramin'ny avy mangataka de lasa eny amin'ny arabe manao fitompivavahana sy ny sisa de ny président Marc Ravalomanina moa zay président ny tiako Madagasikara filompanorona ny tiako Madagasikara de nanameloka mazava tsara mihitsy any mihiny toe-javatra omaly iny zany le hoe tsy famelana andreo vehivavy reo hiditra tao amin'ny kianjan'ny finoana tao amin'ny magro beorika baiko reny misy baiko miala ny ambadika any fa ny mpamme baiko tsy miseho ety ivelany izany foana iny eto Madagasikara ary amin'ny tany mahantra tompoko Madagasikara anisan'izay tany mahantra zay de ohatr'izany foana no tranga izay miseho fatahorana demokrasia fatahorana ny amin'ny hoe rehefa tsy eo amin'ny fitondrana tsony izahay de ahoana ipetraka daholo ty fanontaniana be deaibe ty hoe ahoana ty fa ile izy nefa eo anatrehan'ny isam-pirenena zany de ohatrany hoe manadio tena milaza ny amin'ny hoe tena manamaizy azy Madagasikara zao kanefa tsy hita zay eo raha efa ao amin'ny faly ao lay fanamelohana zany ny momba n'ilay raharaha tsy famelana ny vehivavy tiako Madagasikara teo beorika de efa rahantsika ny président Marc Ravalomanina zany ny filompanorona ny tiako Madagasikara de milaza mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe manameloka ny fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy izay niatra tamin'ireo vehivavy tiako Madagasikara teto Analamanga magro beorika 20 mars 2023 sy 2024 mazava tsara io ary io dia tsy hoe teto Madagasikara fa miparitaka maneran'izao tontolo zao io hitan'izao tontolo zao reny zavatra niseho ireny zany tany Mahamasina ny any ny fitondram-panjakana ny vehivavy tiako Madagasikara atya magro beorika ny fotoana de tsy navela niditra tao magro beorika misy nefa ny olona tsy te ho any amin'ny Mahamasina izy fa aty amin'ny magro amin'ny beorika no ahitany ny zavatra tadiaviny aty amin'ny magro amin'ny beorika zay etsika no karakaraindry arifinina eo amin'ny zay hoe vehivavy tiako Madagasikara zay no mamaly zay mihitsy le teny no mamaly ny etaeta sy milaza ny tena zava-misy ny tena fahorin'ny vehivavy malagasy izany taty amin'ny magro beorika zay le izy de reny moa zany ny zava-misy dia tsy maintsy misy vokany reny tsy maintsy misy vokany reny remim-pianakaviana anakao magro amin'ny beorika reny ve de rehefa ho tonga amin'ny fifidianana de hifidy olona matahotra demokrasia hifidy olona matahotra ny fanehonkevitra tsy hifidy olona ohatran'izany mihitsy izy zay mantsy eo mantsy zao mipetraka foana ny hoe manaona zany le profil le izay hoe profil zay hoe olona tokony eo amin'ny toeran'ny filohan'ny repoblika zay ny fanontaniana de samy mamisavisa ny anay olona ohatran'izao ny anay olona ohatran'izao ny anay olona ohatran'izao fa ny zavatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana zao de efa mamaly avy hatrany hoe tsy tokony olona izay tsy mahavaolana no eo tsy tokony olona izay mitaiza ny vahoaka malagasy anofy no hipetraka eo amin'ny zany toeran'ny filohan'ny repoblika izany tsy tokony olona ho taitaitra fotsiny tsy tokony olona ho taitaitra fotsiny sy ho etiketi-po fotsiny ny eo amin'izany toeran'ny filohan'ny repoblika izany ary voaka ny feo hoe tena fay zay tena zao zay tena oka mihitsy zay tena
tsy azo fitapitahana ntsony zay, tsy azo ampanifisina ntsony zay. Nahoana moa no tanàna, nahoana moa no tanàna any ivelany any, any Amerika any, any Frantsa any no akana référence hoe Miami, Paris. Nahoana ny tanàna am-bazaha any no akana référence hoe ataontsika ohatran'izany ny aty Madagasikara. Fa maninona raha ny tanàna eto Madagasikara mba alain'ny vazaha atao référence hoe mba ataonay ohatran'izany tanàna ny Morondava izany ny aty Marseille ohatra, na ny aty États-Unis ohatra. Fa maninona no vahoaka malagasy no tezaina amin'izany hoe tsiriritra ny any ivelany any foana, de ny any no atao référence, de atao ohatry ny any de hoe atao masina ataontsika ohatra Miami, de io zao Miami. Inona koa zany? Raha tena misaina tsara tsika, isika vahoaka malagasy raha tena misaina tsara, de fa tsy zay ny tokony isy, ny tokony ny famadika amin'izany ny tokony izy. Inona moa no mifamadika amin'izany? Ny vahiny indray no mitsiriritra neto Madagasikara, ka ny vahiny no tokony hiteny hoe mba atao ohatran'le tanàna anankiray any Madagasikara, ny tanànanay aty États-Unis na ny tanànanay aty Europe. Fa ny fomba hitaizany ny mpitondra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao de ny hoe asainy mitsiriritra ny any tanàna ny ivelany any ny aty Madagasikara, de atao ohatran'iny. Atao ohatran'iny zany, atao ohatran'ny tanàna ny ivelany any ny aty Madagasikara. Zay samy laza eto mihitsy. Ny tena moa mpanao gazety mandehandeha. Fa misy toerana tsara lavitra noho ny any an-dafy any eto Madagasikara. Averiny indray-pandeha, misy toerana tsara lavitra noho ny any an-dafy any eto Madagasikara. Fa zany tsy hitan'ny mpitondra zany. Tokony taizana zany le vahoaka malagasy, ny ankizy malagasy, ny tanora malagasy hoe akamamio ny anao ataovy zay hitsiririta ny vahiny ny eto Madagasikara. Fa tsy mpitondra fanjakana indray no manesika ao anaty atidohan'ny gasy hoe tsiririto ny any Miami, tsiririto ny any Paris, mba mety ve zany? De efa mandeha mihitsy zao ny fanaovana an'le Miami ao atao masina, na le teny ara teny tsy fantatra hoe ahoana na ahoana, tsy fantatra mihitsy hoe inona ny tena tiana atokavana amin'izany. Ka ny dikan'izany rehetrarehetra zany de ny hoe ny ataontsika ihany no tsy mampandroso antsika, fa fitaizana tsy mandeha amin'izay laoniny, fanabeazana amin'ny brioka any amin'tsizy. Ny Frantsay tamin'ny vanim-potoana amin'ny fanjanahantany nanao zay nataony teto, natsofoka teto daholo ity kolontsaina frantsay sy ny sisa. Fa le malagasy manana amin'ny maha izy azy. De zao zany zao amin'izao 3 sy 4 arivo zao de mbola saina mitsiriritra ny any Miami sy ny any Paris any. Tenin'ny mpitondra fanjakana zany fa tsisy mamorona eto. Zany ny endrim-panabeazana. Tanànan'olona any no tsiririta hoe atao ohatran'io ny aty. Fa maninona raha ny anao eto no asaina tsiririta ny vazaha de mba atao ohatran'izany, ohatra mba mahafinaritra ane zany hoe any Frantsa ka misy tanàna ohatran'ny aiza re zany ao Sabotsynamehana ohatra, mba atao ohatran'ny any Sabotsynamehana ny aty Toulouse, misy an'izany tanàna atao hoe Akarobato zany hony any amin'ny distrikana Tsimondrano any Madagasikara. Mahafinaritra, atao ohatran'izany ny aty Lyon. Zany no tokony isy. Fa ny fitaizana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, ny mifanohatra amin'izany, ny any ivelany any foana no asaina tsiriritra. Ianao men'Andriamanitra ny tena tsara indrindra eto amin'ity Madagasikara ity. Ianao no men'Andriamanitra ny tsara indrindra, tena hoe tsisy mpanana maneran'izao tontolo izao. Ny mpitondra indray no mitaizan'le vahoaka malagasy hitsiriritra ny any ivelany any. Ina moa de iraraina an'izay any ivelany any? Hoe resaka hoe Miami, Floride sy ny sisa. Tanànana miliardera ny any de zany no asaina tsiritan'le malagasy. Fa raha resaka hoe torapasika, be de be ny torapasika eto Madagasikara, ny tena milay, tena tsara. Ny resaka natiora, fa vokatry ny tsy fahaizana amin'ny fitantanana
de potipotika fotsiny ilay natiora eto Madagasikara. Efa mitsangana daholo ty miteny daholo ty fikambanany ty any savoir gasy be de be fiarovana ny tontolo iainana ny resaka bizina mbola mandeha foana sy ny sisa de ianao zany tsy mahay mikarakarana ianao de zany ve mifanabeazana sy fampianarana omena an'le vahoaka malagasy de rehefa midofotra midona mirindrina ry ananina ry teneniny avy any velany de tezitra nefa tsy tokony ho tezitra satria ianao ihany no manao an'le izy dia fanehoan-kevitra manoloana an'izany tsy maintsy mandeha na tsy navelany hiditra tao Grand Beoritrika arany ny olona afaka mivavaka izy teo ireo vehivavy ireo timindreo teo amin'ny arabe afaka maneho hevitra izy tony zao misy faneho-kevitra zao tony taratasy lava be mihitsy rem-pianakaviana nanoratra an'ity zao ny alavany vakina teo ato ty pejy voalohany ato pejy faharoa ty ny pejy fahatelo raha baingona amin'ny teny tsotra le izy de zao rem-pianakaviana manoratra de misy ny afatra alefany any amin'ny mpitondro de misy ny afatra alefany any amin'ny mpitandro filaminana de misy ny afatra alefany amin'ny vahoaka zay le izy dia nanoloana ny reny teo Beoritrika reny zany hoe tsy navelanitra atao amin'ny kianjan'ny Magro zany vehivavy tiako Madagasikara dia miteny zany ty Ramantoa ty mety efa ny mpitondra aloha zany miteny hoe tena mampalahelo izy reny zavatra nataony mpitondra fanjakana omaly ireny tetsy amin'ny Magro Beoritrika satria olona milamina tsara aneho hevitra ideran'Andriamanitra satria hitantsika hoe ao anaty programa izy stop vavahana de enjehana sy korontanina de matoa izahay ozy tsy manaraka anareo mpitondra fanjakana zany araka mifaneho-kevitra ty Ramantoa ty de fantatray vehivavy malagasy fa lalandiso ny anareo ka aza terena am'izay tsy tianay izahay zay zany famitinana an'le tenin'le Ramantoa mety efa any amin'ny fitondrana de mety efa any mpitandro filaminana indray avy any amin'ty rem-pianakaviany ty ihany de hoe ho anareo mpitandro filaminana kosa ozy de zao ny afatra omenay vahoaka omenay vehivavy ho anareo izany tsarovo ozy izy fa natao iaro ny firenena ianareo ka noho izany dia tadidio tsara ireto teny reto fa io-kevitra rem-pianakaviany zany voalohany ozy natera-behivavy ianareo manambady vehivavy ianareo manana nabavy ianareo zany hoe ilay vehivavy zany dia tsy afaka misaraka mihitsy ao anatin'izay hoe fiarahamonina zay ka mba eritrereto ihany président Marc Ravalomanana moa tena mpiteny an'izay hoe mba eritrereto ihany de misy ihany koa zany ny afatra noentiny zany rem-pianakaviany zany ho an'ny vahoaka malagasy de zao ny teniny hoe ny afatra ho antsika vahoaka malagasy ozy de tokana ihany matokian'Andriamanitra ary mivavaha mafy fa tena miaino vavaka izany Andriamanitra izany miaino vavaka izy de le hoe izy le izy zany nataony sora-bavety Andriamanitra zany io izy io araka ny nambarany matokian'Andriamanitra ozy de mivavaha mafy fa tena miaino vavaka izany Andriamanitra izany de avy eo moa izy farana ny tao anatin'ny teny tamin'ny avao amin'ny soratra masina satria moa zany nisy le fitaovavahana omaly tetsy fa teny amin'ny arabe no natao le fitaovavahana de tao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko fa 5:telopolo andiny fa 1:20 tapan'ny faharoa no nalainy zany tantara faharoa toko fa 5:telopolo ny andiny fa 1:20 tapany ao ambanimbany eo zany tapany fahatelo zay ny tena marina satria 1:20 de tantara faharoa toko fa 5:telopolo ny andiny fa 1:20 de zao moa zany le soratra hoe aza manohitra an'Andriamanitra izay momba ay fandrao matiny ianao aza manohitra an'Andriamanitra izay momba ay fandrao matiny ianao tantara faharoa toko fa 5:telopolo ny andiny fa 1:20 de le izy moa natao soratra ngeza be mihitsy de io le izy zany io sao de lazainareo hoe zay no mamorona fa hitan'ny kamera tsara io de io le tenin'Andriamanitra
izay afatra zany avy any amin'ity renim-pianakaviana ity. Vao maraina be izy de tonga taty amin'ny MBS taty Anosipatrana, mandeha tongotra asa izy iny na efa ny sakafo maraina na tsy mbola ny sakafo aloha, fa tena hoe tena atosiky ilay fitiavan-tanindrazana, atosiky ny tsy fanekena, ny tsy mety sy ny tsy rariny eto amin'ny firenena, de tonga taty le ray aman-toa de iny ny afatra de tafita zay ny afatra. Eny ary zay momba ny zay rehetra izay, fa mbola maro moa ny zavatra tiana ho resahana, fa raisitsika avy hatrany ny mpisehatra voalohany araka nefa nytenenina teo dia namana avy any Faratsio nanony Faratsio Andriamatoa Randrianantenaina Justin ao avy nanony avy any distrika ny Faratsio ihany zany resaka momba ny sosialy izy ny tontolony tsy fandriam-pahalemana, ny lalana sy ny fanaintainana isan-karazany, ny vidim-piainana andavanandro, ny tontolon'ny fampianarana, ny fampanantenana ataon'ny mpitondra nefa tsisy tanteraka sy ny sisa, resaka fampanofisana sy ny sisa. Eny ary Andriamatoa Randrianantenaina Justin avy any Vinanony distrika ny Faratsio, miarabanao ary. Voalohany indrindra dia miaraba anareo ato amin'ny MBS ary miaraba ny vahoaka malagasy ary faharoa manaraka izany dia vao miaraba ny vahoaka ny Vinanony izay mangetaentan'ilay fandrosoana ary miaraba ny vahoaka manerana Madagasikara ihany koa. Saora tompoko. Distrika ny Faratsio alonga mba petrapetratsika kely fampatsihivana fotsiny izy izany distrika Faratsio, fampatsihivana kely fotsiny. Distrika Faratsio zany amin'iny renina rehefa Ambobary Sambaina makany amin'iny faritra miakandrefana Menatsimo iny. Dia le Vinanony indray eto amin'ity Ambatondradama indray eo Ambatondradama zany eo amin'ny 25 kilometra miala eo amin'iny godro vita vovaingakaingana iny zany amin'ny sapanana Menatsimo Menandrefana kely, zany hoe 14 kilometra zany miala eo amin'iny lalana makany Faratsio iny zany misy an'le Vinanony. Malaza dia malaza eo amin'ny resaka famokarana, resaka fambolena rehetra, fampandrosoana dia mandroso izy, nefa ny lalana ao amin'iny toerana iny tena tsy misy hevitra mihitsy. Ka betsaka moa ny fitaraina zany, fa ny raha hoe akapoka amin'ny akapobeny dia hoe rehefa tsy teo amin'ny fitondrana intsony, rehefa nongotan'ny sasany manta zany teo amin'ny fitondrana ny firenena ny président Marc Ravalomanana, dia nikororosy, tsy nitsahatra nikororosy ny fiainan'ny mponina sy ny tantsaha tany amin'ny distrikan'ny Faratsio. Marina ve zay? Zavatra tena misy zany amin'izao fotoana izao, rahantsika mahita moa zany le fiainan'ny olona andavanandro na amin'ny ankapobeny zany, na amin'ny hoe tsirairay mahafantatra sady mahatsapa an'izay mihitsy ny olona tsirairay. Nanomboka teo amin'ny 9 sy 4 arivo nakaty zany tena tsapa mihitsy, fa tsisy nandeha tamin'ny laony mihitsy ny tetehana ny raharaha eto Madagasikara ataon'izay mpitondra nandritra ny tamin'ny 9 sy 4 arivo nakaty, zany hoe tsy resaka tsony zany tsika ny amin'ny teteza mihita, fa nolazainy zareo hoe ty ny tena président lanim-bahoaka. Dia hita iarahantsika vahoaka mahita nefa no le zavatra misy isam-batan'olona. Taloha ianao raha manana 2 arivo nge lazaiko anao marina, talohan'ny 9 sy 4 arivo ianao raha manana 2 arivo nge anao afaka mitondra goûter ny zanakao, afaka mitondra zavatra maro, mahazo vary ianao tamin'izany 500 sy 500 ny kilao vary raha fantadiavako azy, tamin'izany mihitsy 500 sy 500 ny kilao vary. Raha manana 2 arivo ianao mbola mety mahasahana olona hoe 4-5 ndray andro. Hatramin'ny 9 sy 4 arivo nakaty nefa lasany mafy le fiainan'le olona, ne mafy mihatrany any. Marina fa ny olona tsisy matory fotsiny ange ny olona, fa ny olona tena miasy, ny olona tena miezaka, ny olona no mitady vola, nefa tsy afa manoatra ianao satria misy mangeja ianao dia tsy afaka manoatra, dia lasa manjarina le ray alina. Nefa amin'izao fotoana izao raha voangalanao vary 4 kapoka ane dia rava tanteraka le ray alina ao, tsisy tsony. Tsy mahazo nininina zanakao efa tsy afaka hitondranao goûter tsony, tsy afaka hitondranao nininina tsony, fa dia fa zista hoe ty vary 4 kapoka ty atao maharitra mara atoandro ny 2 kapoka dia ny atoandro ny hariva ny 2 kapoka, zany hoe mihinana
efa tsy fahariboditsina intsony zany ny olona efa mihinana ny ray amandeha isan'andro zany ny olona mivary raha ohatra hoe tena hitantsika tsara eny anivon'ny fiarahamonina eny tsika moa olona fiarahamonina tsika mahita an'izany rehetrarehetra zany mampalahelo tena mampalahelo tena mampalahelo ohatran'izany ny zavatra misy raha ohatra n'iny amin'iny commune vinano district faratsy misy ana iny zao am'izao fotoana zao a tena mampalahelo ny olona na mifandriam-pahalemana na ny rehetrarehetra momba ny fiainan'ny olona andavanandro zavatra vidiram-bola ny olona amin'ny fiatrehana fiainana any any faratsio sy ohatra ny hoe manao saraka tsany ny olona ny tsenana aminay moa zany a zomasy alatsinainy ny tsenana aminay iny amin'ny ny entana tonga ao ohatra ny hoe sira mampiavaka anay zany volo vary sy volo io zany tena mampiavaka anay ihany katsaka tsaramaso zany zany tsy anytanina any fa tena betsaka mihitsy zany ihany fa le ovo ny malaza fotsiny nareo am'izao hoe ovo nefa ohatra ny tsy tafavoaka zavatra tena misy zany a ny tatsaha tena miezaka ny olona araka le voalazako anao tetsaloha hoe ny olona talohan'izany ny olona talohan'ny 5 ny olona tena niezaka namboly ovy tena betsaka amin'ny nataony zany tsy amin'ny fiteny tanora mialatsiny amin'le fiteny hoe torahana alika fotsiny ozy izy ny olona mipaiso indrindraindrindra poma indrindraindrindra tena zavatra tena maro zany tany aminay zany tsy anytanina am'izany mangataka ianao mahazo an'izany taloha no ninona nefa nandeha zany taloha namidy taty amin'ny tsenana nosy be taty Antananarivo zany taloha mandeha be tena mandeha ary tsisy tsy volona ny rehetrarehetra satria ninona ny antony lalana tena tamin'ny andro ny fitondrana talohan'ny 5 zany a tena lalana tena tsara raha miaingeto zay amin'ny 3 mbola tonga any amin'ny 5 zao raha miaingeto zao amin'ny 9 maraina amin'ny 5 ianao vao tonga mandeha tongotra 14 kilometra ianao a miala eo amin'ny goudron anambatondradama io a mandeha makany alle avinanony lalana am'izany zao raha hojeretsara tena hoe tena olazaiko anareo de gaga nareo mandainga ve le zalahy ty sa tena marina ve zany satria ny antony a na io sarety tena le kodiarana be io aza efa tsy afaka mandeha am'lizy tsony zay vao tena vao tamin'ny vao vetivety akela nandevina tany hoe tena marina ve zay lalana zay sa tena manao ahoana fa tena marina le zavatra lazain'ny olona na siny tongotra ao ary a tsy hisy tsony mihitsy tena tsy hisy tsony fa tena tarakeo le lalana satria tamin'ny fampelezakevitry ny filoha zay mitondra antsika am'izao fotoana zao a de na ame fampanantenana izy nisy fandalovany tany nanao fampelezakevitra izy de nandalo tany hoe raha voalany a de tonga de atao ty lalanao ty 4 kilometra ozy izy ty lalanao ty misy le maire de hoe 14 kilometra ozy izy misy le maire de lany izy hatramin'izao le lalana ao zany hoe nisy fanamboarana ihany zany fa ohatrany hoe namotika indray zany ny atongavandro zareo fa tsy lasa nanamboatra de na ny tena mandeha am'le io lalana io ary am'izao fotoana zao a de nanjara lasa tena ohatrany hoe matsapa hoe very ianao satria na le bagazy kelinao raha tsy zakanao tsony am'le mandeha amin'io lalana io ianao de ohatrany hoe manofy zany le olona manofy avy atendeha ody aty am'le tanàna koa nefa manjary lasa mandeha tongotra lavitra be nefa ny olona rehetra any amin'ny faritra misy anay iny efa mahazo sprinter ny olona efa misy camion efa manana automobile moto bicyclette zany efa tsy tambisain zany fa tamin'ny andro ny Andriamatora Valimana zany efa nisy ny bicyclette tany taloha zaraina ho an'ny tatsasiny rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany ny adana ny olona tsapanao mihitsy zany hoe misy fafinaretana ianao amin'ny commune misy anao amin'ny toerana misy anao satria ny antony ny lalana tsara afaka mandeha daholo ny rehetra afaka vadika vola daholo ny zavatra ambolenao rehetrarehetra ray manontolo am'izao fotoana itenenantsika zao nefa lalana de lasa tena mampanahelo hoe misy mpitondra ve ty firenentsika ty sa tsy misy mpitondra ty firenentsika ty misy olona ve tsika eto sa tsy misy olona ve tsika mba misy olomanga ihany ve eto mba afaka hitondra tsika sa tsisy olomanga mihitsy tsika mba afaka hijeran'ity tanànatsika ty fa tena very tanteraka tsika ato eny fa na ny sira vidinao 200 taloha raha mba maharitra anao tapabolana am'izao ny sira vidinao 200 zany zavatra ndromanira de tsisy tsony menaka indrindra de fa zany tsy resahanao tsony zany kafe sira mahafampiasain'ny olona andavanandro indrindra de tsisy zavatra tsisy mandeha am'izy izy tsony no inona nefa mampatonga an'izany no le resaka taon'le mpitondra lasa manjary mampanofinofy olona lasa manome fanantenana zavatra tsisy lasa miverina taon'ny ankizy kely manao kivarivary taloha ianao mandaingandainga tsy mba mipetraka tsara ny tena tsy ny tena nataonao tsy mba zavatra
hoe tena mipetrapetraka tsara ny tena nataonao hoe tena tsapanareo mihitsy zany hoe tena betsaka ny lainga fahafety tena zavatra raha le tenena tsy hoe miteniteny fotsiny fa tena misy provy hoe tena lainga ty lainga tam'izao ty lainga raha jerena amin'ny zavatra iainanareo vonanino ny faratsio raha zavatra misy zavatra angambany zany tsy de azo resahana betsaka tsoa fa zavatra tonga de fahitan'ny olona pirofo zany satria ianao ny ataonao ihany ange ny tsaran'ny olona rao hoe mandainga anao hoe ohatrany hoe za zao ray ampianakaviana zao de ndeho anatsena endry tsara nareo rakizy fa hitondrako mofo nareo rehefa avy any verina vany nefa tsy mitondra mofo akoriny tsy mitondra ninina de ahoana ozy izy le zanako anatin'le tokantrano mandaingy dada ozy izy fa tsy mitondra akoriny ohatraohatran'izay zany le zany hoe raha ny zavatra resahany zany de mananinanika ny 570 ny zavatra fampanantenana nataony de rehefa tonga teo am'le toerana zay dina ny lazainy raha iteny zao de raha ohatra hoe amenoty anazy 520 ary tsy misy de za zao raha ohatra zao amin'ny andro ohatra amin'ny hoe amin'ny andro alina zany mba manana heritreritra zany hoe mba hividy bisikileta aloha raha pitsy mba hoentiko miasa fa ohatra mba ohatra zao ihany fa ohatra mba tsaratsara le fidiram-bolako zany raha zay heritreritra zay tonga nefa le raha pitso nefany kay zavatra nanofo fotsiny fa tsy nisy zay zavatra zay mbola heritreritra fotsiny izy ohatran'izay zany ny zavatra tena ataon'ny ty mpitondry ty de manjary lasa mampalahelo de potika tanteraka le vahoaka malagasy noho zay zavatra misy zay fanampon'izany ny fampianarana ny ankizy indrindra mba mianatra ve miditra petsekolo hoe ny maro tena sotranao nametraka an'izay fanontaniana zay tena maro maro ny ankizy miala andarana noho ny antony noho ny resaka tena tsy vitan'ny olony ray aman-drentsony zany ny resaka hoe droit ny écolage tsy tonga hatrany amin'ny CP ony tonga de miala hony raha zao mantsy misy an'le hoe CTM sy ny sisa fa tamin'ny androtsika taloha misy hoe T3 T4 de T4 ny ankizy de miala na manala CP ny ray aman-dreny izy de miala izy satria ny antony tsy voalohany ray aman-dreny ny écolage tsy voalohany droit ny ana rehefa mampiditra mpianatra moa ianao zany de dikan'izay zany tsy afaka mangatakandro ianao hoe lo amin'ny farany volana aloha nanao am'izao ny olona nefa tsy manana ambombava anatin'le tokantrano tsirairay avy mba ahafahana manao an'izay hoe ty mba hitsonjovana ny reto zanako reto anaovana ny droit ny amin'ny farany volana anaovana ny écolage ny ty amin'ny ohatran'izao tsy misy an'izay tsy afaka matikambo am'izay zany no le voalazako tetsambony ianao no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ka zay rehetrarehetra zay de eo amin'le hoe miala ny ankizy tsy afaka CP miala ny ray aman-dreny nefa tena misy tena varom-pananana mihitsy ny amidy ny omby so satria zay moa zany mba fananany olona anam-pahavoatra aminay tatsaminy iny faratsio vinano faratsio iny ny zavatra mba hoe tsy mba manana petrabola hoe amin'ny banky amina otiva amin'ny accès bank sy ny isan-karaza fa ny azo ohatrany hoe vao manamanam-bola kely zany raha misy ny ambava de vidianana ohatra hoe kisoa akoho omby sarety de aveo iny ndray lasa amidiny ray iny lasa andoavana an'le droit-ny ankizy sy ny écolage-ny ankizy zay zavatra zay nefa efa foana tsy nisy satria inona ny antony ilazako an'izany tonga ny dalo tonga de mandrobo anao any aminay alatsinainy ny tsena tonga dalo miandrombo ny ray mpianakaviana amin'iny atsaha iny nisy tam'izay tsy vao ela korony zay nisy an'izany miandrombo ny ray mpianakaviana omby 720 ny andrasiny tena tsaha tonga de misy olona akoroa zao tonga de tonga eo akoro mody tonga aloha tonga de ambesiny amin'ny antsy sy mifamaky eo ray mpianakaviana io any avinano no faratsio am'le hoe avoitany zay ny misy an'izay zay matsa fanakaikikakeo daholo moa zay toeran'izay de tonga de avy atrano tonga avany reo tonga de le akitelo lahy zany tonga de mandroaka le omby miala am'le toerana le anakoroa miambina an'io ray mpianakaviana eo tsy etsiketsika eo lasa sabo efa adiny reo ozy izy reo dalo reo zay ozy vao nahavotsitra reto anakoroa reto niala teto le anakoroa reo tsisy ninina azo atao mba miantso an'le misy elemera de tsisy ninina azo ny atao hoe gendarme moa zany mbola resaka hoe 20 km miala am'le commune vinano zay vao tonga le gendarme lalana moa zany efa tsy resahana tsontra ahoana moa ny atongavany an'izany vetivety-zay indrindra mahitsy tsy zay ihany anefa ny zavatra tsy fandripahalemana misy any aminay fa raha ny taloha tamin'ny andro ny ainanay tamin'ny mbola hoe nazazazazanay zany taloha natainombo mivadika amin'ny oabolany tolo raha tsy misy maka mahitsy fa fantatry ny olona hoe an'ny olona tikatra de tsy misy maka mahitsy n'io zavatra io am'izao fotoana zao raha misy zavatra dino ary natsaha iny de tsy hitanao iny noho ninona ny anton'izany nony olona nona ny olona zany de tratra mifakapanany ny olona de lasa manjary manaonao foana satria aloha maty androano ny oabolatsika toy zay maty raha pitso
eny ary ka zany ny endrikendriky ny fijaliana zany ao Faratsio ao ny vahoakan'ny Faratsio mijaly diso fanantenana na mpanantenana tsy misy lalana ratsy ny fandriampahalemana tsisa lasa ny omby ny ankizy tsy mianatra efa tsy tapatsinay intsony tsy tapantsony fa fariboditsinay tsy tapatsinay intsony le sakafo hoan'le gasy fa fariboditsinay ianao mantsy raha miteny hoe tena mihinan-kanina tapatsinay tena efa tsy izy mihitsy zany raha ny tany aloha tany fa am'izao fotoana izao am'izao 2024 zao dia fariboditsinay le sakafon'ilay gasy ka manoloana n'izany fijaliana zany Andriamatoa Justin Randrenatenaina ponina avy any amin'ny Vinanony distriktan'ny Faratsio ho avy ny fifidianana filohan'ny Repoblika dia kiondalana io manahoana ny atao hoe fandraisan'ny poniny Faratsio an'izay fiatrehana ny fifidianana izay amin'izao fotoana izao sy ny fanentanana famporisihana hoe mandehana amin'ny soratra anarana ny anaty lisam-pifidianana fa raha tsy izany hijanona ho resaka fotsiny ny fitabatabana sy ny fitarainana raha toa ianao tsy ao anaty lisam-pifidianana nefa mba tafita any avoaka amin'ny Faratsio ve zany ary ahoana ny fanentanana ataonareo any apiko kely olo le zavatra voalazako tetsa aloha tetsa sa misondra misy adino kely ka manjary tsy tafitana amin'le vahoakantsika satria tsara ihany mantsy no mampatsahivana an'izany raha ny zavatra misy ale eto Madagasikara satria ny tena mompandehandeha ihany ny tena matety an'ity raha ty Madagasikara ty kely fotsiny ngamba mety tsy voatetiko fa tapitry ny teteziko daholo raha mpitondra tsy mahatsinjo tsy mahafantatra ny zavatra misy ao am-ponina misy azy izy tokony tsy hitondra nyty Madagasikara ty satria ny antony ianao raha tsy mahafantatra ao amin'le tany misy anao hoe ao Madagasikara ary amin'ny tanina ninona ary amin'ny fokotanina ninona ary amin'ny faritra ninona inona ny tokony ho vokatrany tsy fantatro mpitondra amin'izao fotoana izao zany safady nefa mampanaelo tena mampanaelo ny olona marina ane le tena hoe kery amin'ity faritra tsy mity fa tena zavatra tena marina mihitsy fa na io rano sotroan'ny olona io ary tena kilometra maro be mihitsy zay vao mahita rano izy tena zay vao mahita rano izy ary tsy mihinana sakafo izy fa tena mampanaelo fa raha jerevantsika andrenena manjery reny zany hoe mivoaka amin'ny sary sy namany reny izy tena sy ny Facebook io tena mampanaelo le olona efa taolana kely ny miazona ny tena ohatrany hoe taolana fonoditra sisy fa tena mampanaelo ny olona de ozy hoe mba mandarasy molona tena manam-panahy ihany ve ty mpitondro ty sa tena hoe tapenana le maso de tsy ahita an'izany olona ohatraohatran'izao zany ny zavatra misy aty aminy hoe tena naona le olona fa na volany andrahoany sakafo arany hoe fa tsisy hoe ndao hoe mena sakafo ianareo de andrahoanareo ko le volany ao andrahoanao le sakafo ary fa namidiny taoko inona moa zany mbola ataonao miana ataonao inona le vary mandalo hoanina niso rapitso tsy zay ange le zavatra tadavin'ny olona fa ny zavatra tadavin'ny olona de zavatra hoe maharitra na mena fitokoisany ianao hoe 5 taona ianao no mitondra eo zay ny contrat anao tamin'ny vahoaka dia tokony adana le olona mandritry ny amin'ny fotoana tsy voafetra 5 taona hitondranao sy amin'ny fotoana tsy voafetra ary tokony tena ilamina ny olona ny zavatra misy eto Madagasikara nefa raha jerentsika zao hoe misy arena ambanin'ny tany aroa misy arena ambonin'ny tany aroa misy an'izao aroa ambany ranomasina aroa misy an'izao aroa raha zany angana laina sarisara-tsaina zavatra amin'le tenin'le adaladalana aminay safady mialatsiny amin'le tenin'le adaladalana aminay hoe tokony tena soda ozy izy ny tokony tena romatsatsinay fa tsy tokony tena ranona mpangitsondra le zavatra misy eto eto ange inona ny tsisy eto amintsika zavatra safiry zany raha manara-baovao tsara zao tsika hoe safira mandeha any Dubai ihany 80% safira mandeha any Dubai ihany tena avaty daholy avy eto Madagasikara miala nefa za mba nandalo tamin'ny faritra tsimo amin'le misy safiry iny fa nandeha tamin'ity faritra Ambatondrazaka le hoe didy ty zavatra kely fotsiny le safira de tonga de fa miliara be tsy atambo isaina tsody de hoe makaiza daholy ary ty vola vidin'izany ty lasa tena tonzala posiana amin'le mahitahita fotsiny le izy fa le vahoaka madinika makaiza izy de inona mampatonga an'izany de na ireny tsy fandriampahalemany reny ary de tsy tonga fotsiny reny fa misy antony tsy mahatonga an'ireny satria olona zaiko amina hoe talohan'le fanontaniana napetraka ao afarany teo hoe inona ny tena mampatonga an'le vahoaka mahantra de ninona
le mpitondra tsy mahay mitondra tsy mahafantatra le hoe ty tena filainy ty olony ty marina de ty ny tena mety aminy mandritra ny fotoana iainany sy fomba fotoana hitondrako eto zavatra nyteneniny tamiko io zavatra teneniko taminy hoe amboariny ty lalany ty tokony tena amboarinao le lalana ne raha ohatra vitanao le lalana makaminay amin'iny avinanony fa raha-tsy hoiny sy tena milamina ny olona any tsisy nenenina mahororan'ny olo zany ny olona any olona manana angady lavalela telonjeny eny angadiny olona any aminay ronjeny angadiny olona any aminay de zao le olona lasa miraviravy tanana no mivokatra lalana tsy mandeha sy ny resaka tsy fandripahalemana de lasa le olona manjary lasa miparitaka makana zay hoe andao andeha Anatananarivo any mba milamindamina de mahita lasopy kelina telonjato de avy atrany de mba eo aloha milamindamina fa eto tsy mety te fa eto na kosobotra raha voatsanganao de mipetraka rehatrano ambany rihana ry de loarandry zalahy vo vetivety zao zany maheno zany tam'za tany teo hoe piserian'olona de tonga de loandro zalahy avy any tafotrano ambony any le izy de tonga de avy atrany de alainy zalahy zay azo alainao zay azo hoanina alaindro zalahy zany ny fomba fanaovan'zany ninona mampatonga an'zany no le asa tsy misy le vokatry ny tena tsisy mpandray ny ovy efa lasa lo fotsiny arinary satria ny antony le lalana tsy misy de le ovy tsy azonao tehirizina ela be tsika tsy mbola manana fomba hitehirizana an'ireny lalana maharitra ela de manjary lo le ovy de manjary lasa arina fotsiny le ovy nefa mamboly anazy ezaka be vao tonga am'le tena hoe ty le fahavokaran'le ovy vao tonga am'ty ovy ty mbola misy torety maro be zany zay vao tena hoe vokatra le ovy de maty le lalana de mpividy tsy misy tsy tonga zany ny mpandraraha ny resaka ohatrany hoe locataire tsy tonga mividy anazy de rehefa tsy lany hoanina moa zany de arina fotsiny zavatra mampanelo takan'izay zany le zava-misy iny moa zany efa iainana isan'andro iny le fahasahirana iny fa hiditra am'izay tsika amin'ireny tsy maintsy hiatrika fifidianana tsika manahoana ny fandraisan'ny olona zany hoe fiatrehana amin'ny fifidianana izany amin'ny hoe ampiasany ny zoany mahasary-piaro azy amin'le hoe ataovy madio sehatry ny fifidianana io fa mba hivoahany tena marina sy tena hivoahany tena safidinay vahoaka ny faratsy hoe zay olona tianay ho apetraka eo manahoana ny fatsapan'ny voaka ny faratsy io an'izay manoloana an'izao fahantrana mangitsokitsoko zao ny za zao raha ohatra hoe nandeha tany aho zao de miheno ny tenin'ny olona miheno ny tenin'ny vahoaka de mahatsiaro fangirifirina le vahoaka hoe tena ratsaka anatin'ny tena hoe akaterena tanteraka tsika hijaliana daholo lafiny rehetra zany indrindrindrindra hoe ny sosialy ny fiainan'ny olona amin'ny andavanandro amin'ny akapobeany de fa tsy hay fa de fa menimenina be le olona ny olona zany efa tena mangetahita nyty atao hoe fifidianany ty tsy maintsy ho avy ary tsy maintsy tena ho tonga satria tena mahatsiaro le olona hoe tena mijaly izy ny antony anankiray zao ny olona zao efa miandro hoe ho avy le fifidianana de ho avy le fifidianana de mahatsiaro an'le olona anankiray talohany sivy sy roa arivo izy dia dadara-valymanana zay ny tena andrandray ny olona amin'iny aminay iny zany iny amin'iny distrika faratsy commune Vinanony iny za moa voateraka tao Vinanony mihitsy zanatany Vinanony mihitsy za io de tena malahelo mihitsy ny olona ary tena miandrandra ny Andriamatora Valymanana mihitsy ny olona hoe alao dada ihany ary tena na tamin'ny fifidianana lasa tamin'ny fifidianana ataontsika farany teo iny ane tena fantatra hoe dadara Valymanana lany tany amin'iny commune misy anay iny fa no le tsindritsindry sy ny sisa moa de lasa ohatrany hoe lasa le rakoto no rabely lany tato de lasa aveo mifamadika tampoka de lasa le anankiray tsy lany ray lany verina avany rehefa mivoaka amin'ny fomba ofisialy le fifidianana zavatra mampanahelo ane zany nefa ny olona miaritra amin'ny tena hoe atsika miaritra amin'ny isam-bato amin'ny andro alina be hoe lany fa iny ihany ny afaka mitondra fahampandrosoana eto misy andraikitra ny vahoaka indrindra amin'ny telelisy-pifidianana ny vahoaka tena ny vahoakana aminay iny zao de tena manao an'izay mihitsy ny hoe mila tena matotra sy tena matotra mihitsy ny tsika amin'ity fifidianana iray mandeha ty fa tsy mety tsony raha ohatran'izao ny zavatra misy satria ny antony tena mampanahelo raha ohatran'izao de mifanahitanana ny olona hoe zao ny fomba hanaovantsika anazy raha vao voasoratra amin'ny tableau io fifidianana io hoe tena tilany de tonga de efa am'izao moa ny ankizy efa manana ny téléphone Android sy ny sisy ty de efa mandeha ny sary sy ny isan-karazany erika raha de tonga de mandeha tsisy afaka ahodikodinao tsany io zany ny olona zany efa zao ny olona efa fety zao ny olona tsy azonao ahodikodina zavatra sy fahamarinana tsony ny olona fa ny olona tonga de efa matotra be le olona amin'ny party aminay iny zay tsy azonareo atao am'izay fa tonga de vao miala avy eto amin'ity fokotany ty makana amin'ny commune ty makana amin'ny CRMV ty
de avy hatrany zay de efa tonga de efa manaraka hatrany farany efa zay tsy azo atao ohatran'le teo tsony fa tonga zay de tena misakra mihitsy alohanay maty mihitsy ozy ny olona aminay iny satria am'le tena am'le zavatra lazaiko taminao teo aloha teo nge ohatrany hoe tsy mba tapatsinay tsony no hanina fa fahariboditsinay ary tsy fahariboditsinay tsony no hanina raha mihinana tokony entelo ny olona aminay mantsy rehefa misakafo mila voko tsara amin'ny maraina de voko tsara amin'ny atoandro voko tsara amin'ny hariva etrehana am'le hoe miasa tany amin'ny angady satria ny angady lava ronje de misy am'zany hoe tsy mihinana sakafo zany tsolo le olona am'izao fotoana zao misy hoe tsy mihinana zany ony aloha satria zao am'izao tsy maitsoahatra zany hoe ny atsah zany tsy miakatra ny atanàna lany de tsy misy hoanina tena tsy manana mboava-tso ny olona zany hoe mba hoe hoanina rehefa tonga le fotoana le hoe tsy misy vokatra zany fa mbola miandra amin'ny fararano manomboka 15 avril mantsy vao fararano amin'iny aminay iny ohatran'izay zany zavatra misy amin'ny fotoana iny fa ny olona ny tena fomvy mihitsy am'izao fotoana zao fa tena nanaraka akaiky mihitsy ny ah hoe tena mila mijery akaiky be tsika amin'ity filisy-pifidianany ity fa tsy mety mahitsy ty fitondrany ity fa tena mandatsaka nandavaka mazoto zany ny olona isoratra anarina anaty lisy fifidiana any amin'ny fokotany mantsy zao no ny olona tena mazoto mihitsy ny am'izao fotoana zao satria za manontanytany hoe alohan'ny atongavantsika an'izay eritreritsika zay satria tsika zany efa mahatsapa fa hoe tsy mety ty fitondrany ity zany araka ny voalazanareo de manaraka akaiky tsika am'le lisy mpifidianantsika ny anarantsika tsirairay avy isambatan'olona any amin'ny fokotany amin'ny lafiny rehetra rehefa hoe fifidianana de manaraka akaiky mandany fotoana mihitsy ny aloha satria le fotoana kely ndray andro iny tena vidina lafo be miantoko anao anatiny 5 taona iny tsy 5 taona fotsiny ara moa ny atoany iny fa tonga de mandritry ny androm-piainanao sy ny taranako ao mihitsy ny ane iny ka tsy azo naovanao atsirambiny iny nanaovanao sangy ratsy fa mila tena sakrifisy mihitsy ny anao na ataontsika hoe be ny tanàna atao aminay mitondra am'izao fotoana zao ny lazaiko anao fa zavatra tsy lany tany fahamarinana zany izy de gaga moa ny olona satria ny olona moa tsy afa manoatra inona moa ny olona nge tsy manana basy angadany mibasin'ny olona marotony ny basin'ny olona tsisy nina zatao de lany zany fa de miandry indray zany tsika ko atahoana fa efa io zany alohany eo zay fotsiny sia tenen'ny olona inona moa zany olo zay tsika fa de efa io zany eo fa de miandry aloha zany tsika eny ary eto ampamarana ary satria mbola isy olona anakoroa isehatra eto amin'ny miara-manonja asio fanaitanana kely ary aloha amin'le resaka fisoratanarana amin'lisy mpifidianana ho atsika amin'iny vahoaka ny vinanonony kominy vinanony atsimo iny sy distrika ny faratsio de manainga atsika mavesatra za zany amin'iny toeran'iny mba andeha soratra anarana fa mbola tsy taritsika zao ho andeha ho anany fokotany amarino tsara ny anaranao de najereo tsara hoe tena rakotondrasoa Jean-Paul marina ny ao anatin'ny tena kariny amin'iny fisoratana lisy mpifidianana iny mba tsisy le fanenenana ho atsika amin'iny vahoaka ny vinanony iny ho atsika tia vinanony zany mihetsika mihitsy ntsika iny eny fa na tsy de atao hoe vahoaka ny vinanony rena fa manerana Madagasikara mba mikingakingytsika mijery ny anarantsika tena mila sarotony be mihitsika tena dododosy kely ny mpanoratra lisy mpifidianana na tsika makana fokotany hoe ory fokotany mba jerevo tsara le anarana aloha avadika mihitsy ny mipejy iny hoe tena marina ve le anarako fa manjary lasa le kely iny fotsiny manjary anenenantsika tena manainga atsika mavesatra mihitsy ny vahoaka ny vinanony distrika ny faratsio iny fa raha mahitana anareo am'izao fotoana zao de tena za mihitsy manao fanaitanana anareo tena mihetsika tsy mihitsy misoratra lisy mpifidianana tsika jereo tsara ny anarantsika rehefa mifiditsika de mieritreritra tsara fa iny ray mandeha kely iny fotsiny nahitantsika loza sy nahitantsika tena hoe zavatra tsara ho antsika zany rehetrarehetra zany anefa tsy ho antsika ihany fa mba ho an'ny taranaka faramandimy satria tsy ho aniza moa zany ty Madagasikaratsika fa ho antsika vahoaka malagasy ho atsika ray aman-dreny ka hatramin'ny taranaka faramandimika noho izany mila sarotontsika zany am'izay resaka hoe lisy mpifidianana zany de mba mihetsiketsika tsika rehetrarehetra fa rehefa marina rangatsy maty fa rehefa marina zavatra ataotsika tsy maintsy ho avy eo ihany ny zavatra tena tsara ary tsika manana olona tsara atolotra aza manaitinaitsika an'ny olona zany hoe satria mantsy le resaka mandeha fa antitra be fa mila tanora le izy le tanora olona tsy matotra fa aza mieritreritra zany tsika ry vahoaka vinanony distrika faratsio fa aloha ray aman-dreny tena matotra sy mahalala ny zavatra tokony atao sy mahalala ny tena zavatra tena marary atsika ty mihitsy ny hoe tsy fandriam-pahalemana sosialitsika matatsahatsika tsy mipetraka tsara barazintsika tsy vita de zay rehetrarehetra zay mila fandiniana tsara alohany tena antatsahantsika le vato ao anatin'le trano fisainana de misaotra betsaka indrindra ry vahoaka vinanony sy vahoaka manerana Madagasikara de misaotra betsaka ny teknisiana de misaotra betsaka anao nametraka ny fanontaniana fa de samy tain'Andriamanitra tsiraray avy tsika tompoko lahy tompoko vavy eny ary de isorany Justin Randrenatenaina zay tatsaha olo-pirenena avy any vinanony distrika ny faratsio dia
soratsika izy mitona zay fanazavana izay zany de ho tonga somatsara ho tavaverina somatsara any afaratsio any ianao zany Andriamato Justin Randre na tenany enara mito ihany ny fantaratsika miara-manonja MBS radio madame zao fotoana izao ampisehatra manaraka indray no raha tsika efa ampisehatra eto ihany keo Andriamato Ragy tsy manaiky mihitsy Ragy fa tsy maintsy hoe andray anjara ao amin'ny miara-manonja ao amin'ny MBS radio madao satria mana zavatra ambara mihitsy izy amin'izao fotoana zao misy afatra isan-karazany sy ny sisa dia raisitsika izy zany atao anatin'ny miara-manonja MBS radio mada asa zay fanefany sa fandimy zay ngiaragy zany tonga eto amin'ny miara-manonja faly miarabanao indray zany ny ekipa rehetra zany eto amin'ity fandarana ity zany miazakazaka ny toetra Ragy miazakazaka ary omaly zay teto mahita ny sarinao miaraka amin'ny vehivavy tiako Madagasikara teny amin'ny Beoritra teny na tao anatiny tao mihitsy ianao de hoy zay io Ragy io mandray andraikitra menanao arasehatra ndao ary misotranao namana rina faly miarabany ianao rina tozany koa ny namana faniry sy ny teknisianina ao ambadika ao na any ambony any indrindra ihany koa ny avy eo amin'ny radio mada dia faly miaraba ihany koa ny mpiaino sy ny mpanaraka ny MBS amin'ity miara-manonja ity ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka indrindraindrindra ny any velany ny voalohany tena aloha zany marina mihitsy ny teneninao namana rina fa voamaly ny fankalazantsika ny fahavalo marsa indrindra ny vehivavy moa zany ny tena marina hoe inona ary nataony Ragy tamin'ny Beoritra nefa resaka vehivavy tany amba fanontaniana iny raha ny fankalazana ny maly aloha zany raha momba ny vehivavy dia nafinaritra ilay izy amin'ny ankapobeny satria hita mihitsy hoe fa lay vehivavy malagasy zany de efa mifoa ary matsapa ny mazava-dehibe ny fiainany mahavehivavy azy mariny mpianakaviana azy amin'ny andraikitra eto ny firenena fa hitodika manokana ako amin'ny seto eto Antananarivo renivohitra zany ny vehivavy tiako Madagasikara zany izay nankalaza ny zany andro manandanja iraisam-pirenena zany teto Antananarivo renivohitra ka ny raisiko voalohany dia zavatra nisy sy ny seho omaly teo amin'ny kianja finoana teo Beoritra zay efa toerana mahazatra atsika efa nomen'ny tompony zany hoe ny filoha Marc Ravalomanana ny tompony toerana io marina fa misy ny orinasa mifahana azy manokana io tsy voalohany anefany ny zavatra nitranga teo amin'ny toerana io fa matetika loatra ary tena mahavarina sy malasa saina zao matsy ny zavatra nitranga za tamin'ny fito marana teo de efa tonga teo za mbola tsy nafantatra mihitsy hoe tonga teo ndreo miaramila nanakana fa ny apitsony ariva zay de efa tonga tao nanao mifandaminana rehetra nandra de io nametraka ny chapiteau sy ny taona ny seza sy nametraka amin'ny fandaminana rehetra zao endriky ny eto amin'ny kianja finoana Rapitso Valomarsa zany ny fito marsa zany zay de efa tonga teo niaraka tamin'ny présidentin'ny vehivavy team eto amin'ny faritra Analamanga sy ireo mpiara-miasa aminy sy ireo vehivavy maro zay tonga nanome tanana nisy koa lehilahy tonga teo de vita zany ny fandaminana tafapetraka ny chapiteau sy ny sisa de samy miparitaka nody de efa vita ny fotoana hoe amin'ny fitotsika tonga eo Rapitso maraina gaga nefa niany efa tonga teo ako de gaga nahitandreo miaramila de sa moa mbola navelan-drareo mivezivezy moa ny olona de lasa nidina teo amin'ny kianja finoana de mivavahady eo amin'le fidiran'ny parkina de efa sakanany zareo de hoy hoe zaho atompoko ampanajana za tompona andraky ny sécurité fa inona ny antony tsy amialana anay hiditra atao amin'ity toerana ity satria valomarsa androany de zao moa mivaly teny zareo hoe baikino anay de misy olona aveo manamboninahitra tonga eto satria za tompona andraky ny sécurité dia mba iresaka aminy anontany ny antony de nisy kapitaine zay moa fofoy zay le manamboninahitra de tonga izy nanatona anaty eo de ao anao izy de zaho za tsy nanao anarana fa tonga de niteny zaho tompona andraky ny sécurité ato amin'ity toerana ity avy amin'ny tiako Madagasikara ka rehefa misy ny lanonana zay atao ato de tsy maintsy tonga maraina
de ametraka fanontanianao ampanajana ara tompoko hoe fa maniny zay tsy avelanareo miditra ato, minona ny vehivavy a tsy avelanareo hiditra ato efa nareo maliny iny teo mikarakara teo de ozy moa valiteny mamrefrin foana zany valitenyreo hoe zay mibaiko azonay de o za tsy mety ange ho azy zany andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy ange ho androany ka nahoana ho azo iny mamasina tonga de nahitsy be sy apatsora zay tsy hoe sanatria fa malimaly fa tena resaka zanaka sy ray amandreny sy izy miaramila za civil de hoy za hoe tsy mety ange zany mon capitaine ahoana ny mamasina avelanareo reny zao ny vehivavy tezay ve mirohatra mandeha milahatra makeny mamasina malo mitarihan'ny vadiny filoham-pirenena ny ala tao korondrano nakeny stadiny nakany alarobe tsisy nanakana tsy nisakananareo fa aza manao tsindry azo lena ohatran'izany anareo na manao zana tsindriny loatran'izany nareo fa zao raha ohatra tsy ekenareo zany tsy nyteniko tamin'ny manam-boninahitra rehefa tsy ekenareo ny idirana ato de mitana mba ravao koa ny any mamasina satria samy vehivavy malagasy daholo reo samy manana ny atokony reo samy manana ny olona rahany fa manahoana aho izahay ny tsy avelanareo ny miditra ato zaho amin'ny teny aminao manam-boninahitra fa za fa tena nanomboka tamin'ny taona maro nanomboka tamin'ny taona 9 ny andraikitra ny sécurité ny tiako Madagasikara miaraka amin'ny président Marakaravalomanana tsy mbola nisy zay zavatra mipika na indray mandeha teto nataizany lanonana natao nataizany lanonana natao na propagande io na tsy propagande io na fety inona na fety inona fa tsy mbola ny zavatra mipika mipiry zay teto ny ala teto amin'ny magro tamin'ny andron'ny 73 député mamakivaky analakely zay tsy zavatra mipika tsy zavatra hoe rava fa endry zay ka mangavy anao tompoko mba elaninina ihany ny lehibe nareo zay naneraka anareo mba avy aloha reo vehivavy reo hiditra fa sy mananjo ankalaza ny taona andro raisam-pirenenao ny vehivavy tiako Madagasikara ohatran'ireo vehivavy any amin'ny faritany rehetrarehetra de zay moa zany de tsy hita moa zay nyteneniny de lasa moa de mivoaka nijery am'izay hoe aiza ho aizavy ny olona sy ny aiza ho aiza ny zavatra rehetrarehetra zay tokony ho fatarina zay zany ny zavatra trango omaly talohany natongavan'ny vehivavy da aveo moa zany efa fantatra daholo ny programan'ilay vehivavy tsinona dia efa nitombo le vehivavy tamin'ny toerana zay fanaovan'ireo de za moa nandeha ny circule tany ny antson'ny vehivavy ary zay mety hoe tsy naraka an'ilay information dernière information zany fa za miala tsindra mampiasa teny vahiny dia nanetana amin'ny vehivavy discrètement tany ambadika rehetra tany ndana faria ny fampitaona inareo vehivavy kantsoko tolo zay sotra an'Andriamanitra namana rina sy namana faniry fa tsy ela tao anatin'ny nadiny ray sasany de tonga daholo ny vehivavy rehetrarehetra manodidina teo ara nisy vehivavy tsy tiako Madagasikara fa vonisy zany anatevin-darana ary hiditra ho vehivavy tiako Madagasikara eto Tananarivo renivohitra andresako izy olona manodididina teo daholo reo olona reo satria manontany azy izy ny tokony atonina de manora izy ianona tonina arakaraky ny arrondissement zay misy anareo de izy miresaka aminareo fa rabaina zany nareo tonga satria zay izy ankalazany andro raisam-pirenenao an'ny vehivavy miaraka amin'ny vehivavy tiako Madagasikara ndraindray moa somary fanadroatra ny sasany hoe fa manareo tsy mandeha ny mamasina zay izy tsy hoaly tsy tiany ihany tena mamaly apahendrena ohatran'izay le vehivavy de zay zany ny zavatra nisy ny toany zany dia rehefa tonga daholo moa zany ny vehivavy ary isaorana koa ny lehilahy fa nisy lehilahy tao vonany aro ny vehivavy raha ohatra sy anatry nisy eritreritra natao an'ny vehivavy nahitan'izany ary fantatro nanatina daholo reo lehilahy reo zay ozy izy raky zay moa ny fiantsoan'olona ana zay izy raky tonga eto zay iaron'ireo vehivavy reo zay raha misy eritreritra atao am'ireo vehivavy reo avy any ampitandro filaminana tena nytenenitra reo mihitsy to izy mandana reo miparitaka anaty olona any aloha fa sola zay ny zalafa gros bras reo nareo na tsy lamboty sanatria mivava de milamina le izy tonga am'izay zany ny fotoana zay tarian'ny madame Erfine sy ny bro miaraka aminy ny vehivavy roso tao amin'ny barage ny miaramila toerana mazatra teo de angamba hitanareo tamin'ny sarany moa le izy fa tsy de hoe valaparako loatra le izy fa nanao négociation any ny vehivavy tamin'ireo miaramila de zatra napalelo moa zany za tsy miteny hoe tsy nanaja an'le vehivavy le miaramila fa de manao croiser les bras ohatr' zao nareo de tsy raha iny mihitsy zany le
le zavatra mipandresahany ny mpitarika ny vehivavy tia manazy fa de manao croix célébrate de ohatra manao tsiky fanesona de ozy moa za moa zany nyangaviana mihitsy hoe andraindraikitra ny birao amin'ny vehivavy tia mandrena ny présidente hoe amin'ny sosana ty mivava hoe mitranga indray ny sakoroka ataon'reo mpitandro filaminan'ireo de mba nanao izay mba vitako kely de teniteny moa de niteo moa de raikitra moa zany ny hirahira ny vehivavy disy ny hirahira nataondry zareo avy amin'ny toromarika amin'ny présidente madame Herfine afaka ny ray tany hoany tonga am'izay madame anana nefara lay efa fantatrao tsara le efa mpitarika fivavahana tao amin'ny kianja amin'ny finoana tram'izay izy nikarakara ny vondrom-bavaka teo nandamina ny fitariam-bavaka teo nanompoka tamin'ny 2009 hatramin'ny faranatsika ny natonga avy amin'ny président Marc-Caravaly manana sy ny rehefa misy événement reny de tonga izy mbola mitarika vava de to izy nitondra ny tomobilina de narotsy moa le tomobilina de sakana n'lay miaramila de za ozy izy de nivoaka izy nivoaka mpanajana izy de iza ozy nareo ny tompona andraikitra izy manambonina mba iresahako de za moa nanao rasy bitsibitsy hoe ry le olony ry matsan'le capitaine zany io de za ozy mba ta hiresaka kely aminao fa tsy nety mihitsy ry zareo za nge ozy izy pastery taribavaka tonga tao izy taribavaka fa tsy sandatria hoe anakorotana ny vehivavy na anakorotana hitarika korotanany eto reto izy mibaiboliko ny zatro nomaniko azoko asehonareo inona ny zatro vavaka hoetiko eto misy koa mikasika anareo le izy mikasika ao ny firenena de moloatra an'izay moa nataon'le miaramila tsy ndraiky amitsy izy de zao misy anakiro izy ny tena ndray le capitaine de ndray bokitra dimin'ny polisy pirenena fa de nanaovandralana mpiseho ny sandro be nohatr' zao le vehivavy raha zany miaramila de mihinatra vehivavy de anaseovako sandro be ohatran'izao raha lelany teo de bon mitiazo kena ihany izy fa vehivavy de ampiseovanao ny abeny sandronao fa tokony nanaiky anao adao rehefa ampiresaka de niteny moa madame ana hoe rehefa tsy avelanareo ary zay hiditra any de tsy manina fa azona teo eto ve le vavaka de tsy namaly reo de aveo moa ohatrany tongatonga saina kely eny angamba le nahitra polisy dia saniditra tany madame anahy de ohatrany nanaiky izy zany hoe eny ary événement nisy mantsy zany tsy misy tataraiko namana izy satria vavolombelona teo tam'izay nahatonga an'le izy nisy natateraka an'le fotoam-bavaka zay ny tena zava-dehibe de nidresany tena natomboka ny fotoam-bavaka de vita ny fotoam-bavaka moa de natsony ndray madame ana hoe asan'ny ala tam'izay le tomobile numéro ny tomobile matriculation ny madame ana ary nalain'le polisy sary bon ozy madame tsy mampanina anay zany izy fa io tsy tomobile sanatria hoe tena niovana ratsy io fa hoentina mivavaka io de vita de lasa moa madame ana de le fanamafisam-pio moa mbola navelany teo dia aveo am'izay nanao fety am'izay ny vehivavy teo reny efa hitatsika reo tsy verenana zay zany momba anika ny zahatra tiako afarana zany tiako tenenina tsy hitako hoe inona ny antony matahotra atahorana ny ty fanjakany ty ny tiako Madagasikara inona ny antony atahorany ny ty fitondrany ty any président Marc-Caravaly manana sy mpiaradia aminy fa raha ny zatra tiako tenenina zany hoe asa ataon'ireny re le fomba fijery ianareo marina mihitsy ny teneniny vehivavy omaly fa hoe ianareo reo de mivoaka amin'ny vehivavy manana reny nareo manana anabavy nareo manana zanaka vavy ianareo tsy mivoaka tamin'ny vata makazo nareo zay ny tenenin'ireo vehivavy reo tamin'ireo miaramila raha za zany miaramila de mihinatra misitro-belona raha za zany de zay zany zavatra nisika de miaraba ny vehivavy fa mivita somatsara ny fankalazana ny valomars andro iresa-pirenao ny vehivavy tiako Madagasikara eto amin'ny faritra Analamanga sy Antananarivo reny vohatra zay ngamba momba an'iny namanariny sorato mazava iny zany fa de mandraikindraikitra foana ny vehivavy na inona zavatra miseho sedra daholo zany ary tsy maintsy atrehana ny raharaha pirenena Andriamatoraki reny zavatra am'izeo fa fifidianana lisy mpifidianana fiatrehana ny fifidianana aiza ho isika amin'ny fanentanana momba ny raharaha-pirenena aloha namanarina dia fifidianana moa tsy maintsy ho avy ary tsy maintsy isy io raha ny daty efa navoaka ny
tompona raikitra am'izany fa asiko resaka kely zany a satria mbola zavatra ienany malagasy am'izao fotoana zao aloha ny tena zavatra enjana be ary tena zavatra tena tsy azo ny eritreretinao tao anatin'ny enimpolo taona voalohany aloha zany a iny moa da nefa tsy voafehy fanjakana intsony ny vitim-piainana ny pouvoir d'achat ny fahefany mividin'ny vahoaka malagasy de iny zany tsisy koresaka be tsony fa raha malala iny fa tena zava-doza zany misy am'izao fotoana zao a dia ny lalana eto Antananarivo renivohitra aloha fa tena tsy zatra manjary intsony manao mialatsina fa de manao bras croisé malagasy fotsiny a ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra de hoy za maintsy anao Andriamatoa ben'ny tanàna tsy zakanao tsony io tsy zakanao tsony io ary tsy vitanao tsisy mandry anao zany 2027 zany tsony ao fa mametrahanao fialana ampetrao ny fialana atsipazony gan zay ny fiteny azy fa tsy vitanao intsony io fa zay zany de tsy mandry an'izany taona 2027 mbola hijanonanao eo zany tsony ka miangavy a ny vahoaka malagasy mponina eto Antananarivo renivohitra eto mantsy a betsaka ny mponina mipetraka eto avy any amin'ny faritra de ianareo reny kosa de efa azo sokatsiana hoe mponina Antananarivo fa tsy hoe ny zanaka Antananarivo teraka teto Antananarivo ihany natao hoe zanaka Antananarivo zay mponina rehetrarehetra eto satria zay renivohim-paritany iny ity tonga avy tsika saina tsy mety tsony za zao ataoko hoe indroa isam-polana angamba na indray mandeha isam-polana na manarina mandeha eto Anosipatrana makato amin'ny BS de mbola hitako foana le fako ato ananinato efa maimbo be ato ampitany am'izay ndray eo ambaravaran'ny ampavadin'ny commune kely izy de reny zany a seho anankiray na marika anankiray a fa tsy vitanao tsony ny fako erana Antananarivo zany de efa tsy tenenina tsony de isorana zany a ny député tiako Madagasikara zay mandray andraikitra manamboatra an'ireny lalana ndray satria mijaly ny vahoaka mijaly ny mponina ary mihina fa mbola hitatra eo andraisan'ny député ny tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra andraikitra fanambarana an'ireny lalana ireny a mba tsy hatonga ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao de hoy aho hoe mponina Antananarivo renivohitra mifoasy tsika kory tsy andeha hilahatra fa tsy maintsy misy fotoana andraisantsika andraikitra ohatrany nandraisan'le olona anankiray zay a nitondra fako teo amin'ny vavadiny lapan'ny tanàna izy re zany de efa fanehoana fa tsy mety mizatra tsy mety eto Antananarivo renivohitra ka io fanatsarana ny tanàna Antananarivo io tsy jerevana resaka politika io fa resaka sotoavina io zao ve nefa ran'le Antananarivo renivohitra zay toerana alainao rehetra de masiso zay toerana alainao rehetra de apotika ny lalana tsy zavatra mantsary any anao am'izao fotoana zao adindro adiny telo anao avy tonga any amin'ny toerana zay andehananao satria embouteillage za tsy mamety sy ny mpitondra tomobile na privé io na taxi be io na taxi brous na taxi be io na taxi ville mitandrina ny tomobilina izy mandeha ataontsika 5 kilomètre à l'heure izy a amin'ny lalana anankiray satria lavaka isaky mandeha 2 metatra de misy lavaka normal na raha ohatra hoe mitandrina ny tomobile izy de mitohana mahatonga ny fitohanany any embouteillage za zao na manarina tamy fito any ala tany aminay androany maraina tany aminareo taiza miala de hitanao a fa zay le zavatra zay a de mahatonga ny fahasaranana eo fivezivezen'ny olona tsiraray ka zay ngamba momban'ny ataoko hoe social voalohany social faharoa vidiny zavatra de gaga ianao na manarina fa tsy fantatro na efa setran'izay ianao ariary zato zao de efa tsy mahazo anamalao tsony ariary zato sakamalao ana ariary zato ohatran'iny de hoy za hoe tena zany ve le fiainana eto Antananarivo renivohitra ny any avelany Antananarivo tsaky fa eto aloha mifantatro dia miakatra andreo manalina ny vidim-piainana ny vidiny zavatra tsisy mavidy menaka fefalitatra tsony zao ny olona tsisy mavidy menaka tapalitatra tsony zao ny olona fa na ary menaka moa tsisy mahazo menaka zany tsony ronjato fa 500 miakatra de hitanao am'izany de ny menaka 500 iny a nitahiriziny reny mpianakaviana mahavita loaka tontolony andro ary misy raha mety mbola tsy hatramin'ny rapitso za ve tompoko ny ainatsika eto Madagasikara ka hoy aho hoe verina eto amin'ny resaka Antananarivo renivohitra
mamaraparana mbola ka misy hitatsika hoe tokony faranana am'izay zany a lay zavatra tokony hoe anaovantsika n'lay fanekena sy fandeferana am zavatra misy eto Madagasikara ka zay zany tiako tenenina mikasy an'izay ny tsy fandriam-pahalemana no de efa tenenina mazava ho azy iny a de eto mbola miverina any amin'ny mpitandro filaminana tsy ny zavatra ohatrany reny maserana anareo tsy ny zavatra ohatrany reny manahirana ny sainareo fa tsy fandriam-pahalemana re tompoko tsy fandriam-pahalemana de efa miaka eraky ny toerana rehetra tsisy tsy mikilay tsisy tsy mimenimenina ary mandry andreranantsy ny vahoaka malagasy erany Madagasikara am'izao fotoana zao amin'ny tsy fandriam-pahalemana io re zany tokony mamaky anareo reny tokony horaisinareo andraikitra isa segondra isan'ora isa minitra isan'ora isan'andro san'andro fa tsy avela kabraraka ohatran'ireny tsy fandriam-pahalemana zay zany momba ny zay zavatra zay ngamba ny namanariny eny ary tsy maintsy amarantsika Andriamatora Gay satria mbola misy namantsika anankiroa hiditra eo zany a dia meko minitra vitsy ianao amin'ny teninao sy itenenao zay zavatra mbola tianao mafisina andao ary momba ny fividianana zany no amaranako ny teniko itsika aza matoritory manana aretina tanterao a ny fanamarinana sy fisoratana anarana ny lisy mpividana raha atsika any amin'ny fokotany ray zay faharoa efa fantatra ny zavatra rehetrarehetra tsy manjary karakany mbola misy io ary tsy maintsy isy io no izany zany tsika tsy tokony varimbarina fa tokony efa mivonitsika ny fiarovana ny safitsika mbola ho avy moa ny zavatra rehetra misy fotoana dolidoly ary anjaran'ny président Marc Ravalomanana sy ny bureau politika miaraka aminy aloha zany raha ny tiako Madagasikara ny resahako ny toromarika rehetra zay atao ho atsika koa nefa tsika vahoaka malagasy tsy tokony varimbarinitsika tsy tokony anaikitsika zay zavatra hitrahanga eo raha mitsirariny sy ny tsihitsiny tsy manaraka ny safitsika ko dia alao ery vahoaka malagasy alao ery namana tiako Madagasikara ny zanaky data misy moa olona ataotsika hoe zanaky data satria tsy tiako Madagasikara izy ireo fa tian'ny président Marc Ravalomanana manokana mihitsy dia alao ery a mivononitsika andray andraikitra rehefa tonga amin'ny fotoana arakaraka izay fandaminan'ny bureau politika sy président Marc Ravalomanana ao koa moa ny RMDM tsy latsaky zay ka dia zay ngamba ny zavatra netiko androany ka dia makasitraka re tompokoa ary dia misaotra anareo nanaraka ny izay fanazavana teto zay mamy io atelomy zay mangidy arioa fa dia manao veloma madinidinika ho atsika rehetra zay nanaraka na teto toerana na tany velana de mirasotrany ny président Marc Ravalomanana menakavy indrindra ny tiako Madagasikara isika ao anatin'ny tiako Madagasikara tsisy membro zany ao ary mivononitsika fa tsika tsy maintsy mandroso ary tsy maintsy miaro ny safitsika hatramin'ny farany makasitraka tompo eny ary isaorantsika Andriamatora Gay nitondra an'izay fanazavana izay nitondra ny anjara biriky any keo tamin'ny ty resaka raha-pirenena ity zany ambavamomana ampo mieritreritra so ihany ny fandaratsika efa tonga eto fanira zafy manantany mpanetana eto amin'ny miara-manonja de efa andray vahiny ihany koa izy avy any Antsorobe dia omentsika azy avetra andray ara ny toyan'ny resaka eto amin'ny miara-mononja MBS radio Mada namana vanira zafy manantany ndao ary zatsisy misaotra rina sady misaotra ny Zokiberagi teny isorana foana mizavatra rehetrarehetra fa naiza le eo foana zany Ragi zany Ragi masolavitry Ragi jumelle hoy ny fahafantarantsika azy zany nanomboka 7 sy 4 arivo tany talata maty zao le tamin'ny farany teo Ragi vao maraina be de efa tany talata maty tam'le hoe nemena ny mpitandro filaminana ny trano Flora Valomanana sy hoe tsy navelitsika tany talata maty efa andro Ragi vao maraina be de efa ny talata maty amin'ny hetsika rehetrarehetra raha mbola ao anatin'izay hoe fandaminan'izay de eo foana izy de sorana zany de azo lazaina fa tsangam-baton'ny tolona akory Ragi ireny zany satria de anisany ny aina ny zavatra nitrangana nanomboka 7 sy 4 arivo isorana aloha zany fa alosombola ao ambadika eo namana any amin'ny radio Madary ina sy ny rehetrarehetra ianao koa toraka zany azakazaka vao maraina ny fialantsiny tonga de alefatsika avetrany satria tsy tafaradalana amintsika ny député Mamy Rabendrina satria any Qatar izy amin'izao fotoana zao any Doha mivory am'lay fivorian'ireo parlementaire zany zay miady amin'ny kolikoly
dia anya ny député Mamirabendriny ho resaka io zay rehefa aveo fa etona aloha zany anao kokoa fa sepotro le kokoa koa isan'andro zany de omaly ny fianakaviana ny namana reo mpiara-mitolona rehetrarehetra etsy ambomanam-bola indray de ny ao Ampemanga, Boimbato, Tanjonandrina sy ny manodidina rehetrarehetra iny zany nangataka an'izay kokoa zay de arabaintsika kokoa le niona teny Alasora omaly nandritra ny fetinareo vehivavy zany ka betsaka nareo nangataka an'izay kokoa zay de kokoa anareo zany toraka zany any Ambohitrabiby any amin'ny maire Lazasoa any misy renim-pianakaviana mpanaraka tsy tapaka antsika ny eny Ambomanga kely mazava ho azy aiza kosa moa de hoadinona ny eny amin'ny tanàny Ambody voara rehetrarehetra iny ny eny inona moa Ambovokely Ikanja ny any Alatsinainy any ny Ria Andranovao sy ny rehetrarehetra ty de arabaina daholo ianareo zany zay manaraka ity fandarana ity sika Ambomanga kely ao zany nangataka an'izay kokoa zay ry madame zo Akazondandy kanefa na zany na zany de eto an-tanàna eto ihany ko madame Viviane ry madame Juliette ry Sarline de iza koa moa zany tsy adina anaovana kokoa madame député Géry Randrembolaina satria anisan'ny tarika amin'ny vehivavy tima avaradrano izy madame Elaine Tsimbazafa ihany koa teny Ambalavao teny zany de anaovana kokoa atsika rehetra zany marobe ny afatra voaray ao anatin'le laharan'ny tarby fandraisantsika iny de rehefa misy ny fotoana de vakiko fa anaovako kokoa ihany ko satria rehefa nisy fandaminana kely sy fanamboarana ara-teknika nandritry ny volana roa teo ny MBS tany Tsormandidy de efa mandeha izy ary maheno mivatana antsika ny namana ny Tsormandidy de arabaina ianareo zany mandray ny fandarantsika mivatana de arabaina ihany koa ny vehivavy tiako Madagasikara ny Tsormandidy zany samy miseho sy nakalaza tamin'ny endro maro samihafa itsika de alefa naisy faly misesy eto hoe ahoana ny fomba nakalaza atsika an'lay 8 marsa zany fa nisy mahafinaritra de zay atongavany sary ny tany Mahabo ohatra Mahabo zany ao anatin'ny faritry Menabe rehefa miresaka Menabe tsika de misy Miandrovazo ao misy Morondava ao misy Mahabo ao de ny tany Mahabo eny Ebelo ao de ny etsiketsika ihany koa ny vehivavy tany Mahabo tao de alefa ny faly mifanaraka am'izay le izy tsy fantako zay voniny eo aloha faly zany fa zay tonga eo de fa tonga de lantsika daholo le havariana any ty de aseseo arany sary faly ity zany ny tiako Madagasikara vehivavy 8 marsa tany Mahabo de arabaina ianareo amin'ny district-ny Mahabo zany hatram'izay koa nakaty ary tena tsy nisaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana zany faritry Menabe zany de reo izy ireo mahafinaritra rehefa miresaka Menabe manko sika de triny Morondava foana ny voaresaka sy Miandrovazo fa Mahabo any koa misy mieritsiketsika be mihitsy any de arabaina ianareo zany reto ndray ny tany Ambatondrazaka zay ny teneniko aminareo zay mipotra eo tonga de lantsika tsenjery de tena maro anisa ny vehivavy tiako Madagasikara tamin'ny Ambatondrazaka tamin'ny etsika zay natao 8 marsa maro ary nidoboka mihitsy ny matosy tany ity de tany Antsiranana vehivavy tiako Madagasikara anantsiranana indray reto ary mahafinaritra miaraka ny lambahoany mitovy de falifaly mianjaikanjaika tsara ny vehivavy tiako Madagasikara nampiseho an'izay fifaliana zay reto indray ny tiako Madagasikara Atsimondrano ny tarihan'ny présidente Fanja Ravelona sy député Alain Ratsimbazafa moa zany mazava azy satria fetin'ny vehivavy de nivadin'ny député Alain Ratsimbazafa no nitarika ny lanonana miaraka amin'ny présidente ny vehivavy tima Atsimondrano de avy namboly azy ry zareo faly avanja de nitatsika amin'ny sary zao indray zany ny vehivavy tiako Madagasikara avaradrano de io manao inona moa zany ny fiantso an'le volo le randrana le mizara roa manoatra ny satroka betsileo io manao solomainty io zany lambahoany mena madame Géry Randrembolaina zay solombavam-baoaka ny ataoko tiako Madagasikara ao avaradrano zareo avany Sabotsina mena nakany Akadikely de avany Akadikely indray nandeha nita nakaty Alasora de ty zany fidirana teo Alasora tao amin'ny akona de hitatsika am'izao io ny député Géry Randrembolaina sy ny vadiny zany fa tena hipoka ny trano vehivavy avy amin'ireo commune zany 9 ao amin'ny district-na Avaradrano de rehefa avy nanao an'le diabe filaharana zany
satria ny avany talata ny volonondro tonga ny avany viliazo, ny avany feferana, ny avany anosy avaratra, Ambohimangarova, tonga daholo zany madamy olo moa zany rehefa Ambohimangarova zany, ny any Akadinandrina, Arimasindray, Ambohimanambola, Alasora, Anjeva, ny rehetrarehetra tonga daholo zany reny rehetrarehetra ireny dia namonjy an'izay filarana zay de hitantsika tamin'ny sary teo. Reto indray ny vehivavy tiako Madagasikara Brickaville de ry Madame Volana an'izany no nanetsiketsika azy tao. Tsy haiko nahita amin'ny sary eo moa zany Madame Volana fa nanao filarana koa ny tiako Madagasikara Brickaville. Milay nama le antoko satria de tena miaina tsara mihitsy na tanora na ny vehivavy ao anatin'izany antoko tiako Madagasikara zay de navita nanao fihetsiketsy. Ny any Fianaratsoa indray zao hitantsika amin'ny sary zao. Any amry docteur Elisée Zanabahoaka sy ry Ratina sy ry Baksa sy ny sisa zany de hitantsika amin'ny sary tena nanao an'izay tena fifaliana be zay mihitsy de taorinany io zany nisy ny fihaonana de le 3e mi-temps ho anay lehilahy fomba fiantsoasy fa ho an'ny vehivavy zany tonga de atao teny gasy miala etaeta tsotra am'ilay resaka ranom-boankazo. Zay ny fomba fiteny azy zany fa ho anay lehilahy de hoe 3e mi-temps aorinandreto fa nenareo moa zany tsy iny fiantso azy fa hoe ala etaeta tsotra na hoe sakafo mitabevanana zany. Aoriana amin'ny Fianaratsoa aiza indray falo ny lalantsika zany satria alefa avokoa ny sary. Ity indray tany Mahajanga fa le Mahajanga koa tonga de tena nirefidrefitra tsara mihitsy de hitantsika arak'izao le izy fikambanam-biavy tiako Madagasikara zany ny vehivavy tia many Mahajanga zany de arabainareo satria na de teo ara mifandalovan'ny cyclone ny ranobe mbola afaka nanao organisation nanao fety ny vehivavy omban'ny tanora sy ny zokiolona mihitsy izy ty zany satria efa mampita an'le relève zany any am'le viavy tanora zany le vehivavy zokiolona sy le azo lazaina fa efa elanetezana tato anatiny antoko tiako Madagasikara de zao hitantsika amin'ny sary zao. Mahafinaritra nama, tena mahafinaritra, misy sary mampiseho an'izy menaka fa tena menamena be. Ity indray vehivavy tiako Madagasikara tany amin'ny fokontany antoko maro sera mahitsy zany de mandeha amin'ny lalam-pirenena fahaefatriny de tany ny Distim no nitarika azy tany Ivonjy be sy Hery Ranjalahy. Ivonjy be moa zany aty-Teroka, Hery Ranjalahy ny mahitsy fa ao anatin'ny Distim izy mirahalahy reo de nanao fifaninanana baolina kitra de ny tovavy zany nanao baolina de nandeha ny Iragasy tany atoko maro ty jereo am'izao koa fa tena mbola manja na ny terrain tsara ny andro tam'ty de nahavita be mihitsy ry Hery Ranjalahy ao anatin'izany de reto ny vehivavy manao baolina kitra de misy ny fizaham-pahasalamana de misy ihany koa ny fanomezana kopy sy ny sisa de mihinan-kanina rehefa avy eo de mandeha ny selfie samihafa tao anatin'ny fankalazana an'izay de rehefa avy any izy mirahalahy de niazakazaka teny talata matindray mbola alefa mifaly eo indray ny sary zany rehefa avy eo de hitantsika am'izao le hoe tena fiaraha-metana zay tonga sary taty aminay zany no alefa naisy faly amintsika zany fa maro be angeny izy eo de ity indray le teo talata maty atao amin'ny espace Riantsoa zany ka zay tao amin'ny espace Riantsoa zay niaraka tamin'ny mera Eli Dominique talata maty zay zany io ngamera io niaraka amin'ny vehivavy tiako Madagasikara tao amin'ny espace Riantsoa bobakisation mihitsy ny tao amanjatony de tao miaraka am'le fialana etaeta de finanankanina de fifampiresadresana fifanankalozakevitra ny amin'ny asa miandro manko zany 2023 ty amirenana indray ny Filoha Marc Ravalomanana de raikitra le zomba kely sy le resaka le dimirindra samihafa iny moa talentanareo vehivavy mihitsy iny rehefa misy lehilahy mitarika eo zany de somary nitsahitsana mihitsy le besabesatra ry Vony sy ry Ranjalahy Hery sy ry Mera Dominique tam'ty tany avaradrano tany koa mbola ho avy eo ry naly koa inge tena nitsinjaka tany avaradrano tany de zao hitantsika zao zany to amin'ny espace Riantsoa zany ny Comteam talata maty miaraka amin'ny be ny tanàna ihany koa zany. Zaho indray zany tamin'ny mananjary miareo de rehefa mananjary zany de tonga de fatatsika avy hatrany any mifaritra vatovavy zany zay de reto izy reto hitantsika teny Morondrika nanaovana an'ity de miaraka amina hoe fanamina mitovy ty moa vehivavy rehefa valo marsa de tsy manaiky mihitsy fa tsy maintsy manao teny zay de akoatra ny teny fanamina mitovy zany de io mibanderole amin'ny antoko tiako Madagasikara rakotra atsika ny distrika fa zay nahatongavana sary aloha zany de nresantsika satria raha ohatra ka resana amin'ny distrika 9 ambin'ny 10 am'zato
tena tsy ho vity ty fandaratsika ity de atondray zany vehivavy tiako Madagasikara ndray zany ao ny vato zany zao alefatsika zao satria zao resaka patisserie indray resaka mofo mamy ndray ny tao mitovy ale tao atehiroka ny tao atehiroka niaraka ny lalaina jeune team sady vehivavy tiako Madagasikara de atondray zany fianarana resaka mofo mamy tena nahavita 14 zareo ary tsara de tsara ary tena professionnel mihitsy na le namean'le fiofanana zany sinsisa zany de rehefa vita moa zany de fa zay le hoe le gâteau nohanina teo niara mifampizarana de nasinina jus kely tsotsotra niainga atao anatin'ity fiaonan'ity zany de mitoy ihany tsika tsy fantako hoe aiza mamarapara anazy ty ny tany toliara ity napihetsi-po be mihitsy nyity satria toliara mbola fendrana am'izao fotoana zao de ry Clovis zany sy ny ekipa any toliara Clovis jeune team fantatsika de nitarika amin'ny vehivavy miaraka ampitarika ny vehivavy de inona nataony zareo nitady montompo pour zareo de nandritra rano nataon'ny vehivavy tiako Madagasikara tany toliara zay zany nataondrareo hoe ndaotsika ifanatina ampiarabelona de mifanohana miaraka tamin'ny tanora satria nanao antsy moa zany Clovis sy ny namany zany de nandritra ny rano fa feno dibo-drano toliara zany de nandritra rano natao zany de rehefa aveo niala etaeta kely madinidinika tany amin'ny sisiny rehetrarehetra tany tsy fantako zay amin'ny akapobeany zany fa zao mbola tsy tapitra fa rehefa mitotona ny sary de alefako tsikelikely ihany fa isorana aloha zany vehivavy tiako Madagasikara teto Analamanga ihany koa zany de ny ASPR niainga avy teo Ambohimanarina nakeny Ambodimita ngamba mety hoe tsy afaka mandefa an'le sary lavalavitsika fa fefa ao ambadika eo Christian Tabera de alefatsika fotsiny eo zany le sary mandeha moramora eo fotsiny zany fa ry Arliva ry iza moa zany ry Vero maromaro le vehivavy ASPR ny tanjotra teo Ambohimanarina zareo de ny tanjotra tonga tany Ambodimita tany nisy hoany zany anatin'ny ditongotra ampilaminana tanteraka iza moa le ASPR de hoe etsika pro Ravalomanana de ao foana zany le fanetanana ny olona hiditra ao anaty lisam-pifidianana de lay fifampiresahana amin'ny fiarahamonina hoe inona le tena mahazo ny vehivavy de noararotana tamin'ny fotoana omaly io ho an'zareo ASPR zany ho an'ireo hiditra ao anatin'izany fikambanana zany sady ny sarabaditra moa zany ny etsika pro Ravalomanana eny ary zay zava-misy fa iverenako le resahako teo hoe any Qatar am'izao fotoana zao ny député Mambrabendrina zay manatrika ny fivoriany parlementaire eran'izao tontolo zao ho an'ireo parlementaire zany zay miady amin'ny kolikoly zay zany le izy io de io efa ela nisy nio fikambanana reo parlementaire ny atao hoe parlementaire dia solombavamboaka soloolona de maromaro ny solombavamboaka soloolona any Qatar am'izao fotoana zao de ny député Mambrabendrina ihany no misolo tena ny parlementaire malagasy satria raha marina zany nanomboka 524 izy ny tao anatin'io fikambanana io de izy député Géry Randrembolaina no mpikambanao fa député Géry moa zany eo moa zany le hoe lafiny hoetimanana eo amin'ny ara-panjakana fivoahana sy ny fanomanan-javatra tahaka izao de tsy afaka niarika izany fa ny député Mambrabendrina no niarika izany de hitantsika am'izao marobe ireo firenena zay mivory any Qatar omaly sy androany ny fivoriana de anisany débat le izy débat miteny anglisy ka boka ny député Mambrabendrina zany indrindra am'ty resaka hoe ady amin'ny kolokolo ty de izy raha teo moa fantatsika tsara fa ao anatin'le vondrom-pifankatiavana parlementaire anglisy Madagasikara raha teo ary mpitarika enjana ho any ny député any antokotiko Madagasikara de manantanteraka am'izay mino fa manana voandala ny député Mambrabendrina rehefa verina avany Qatar ao a Doha misy an'ity fivoriana ity am'izao fotoana izao ary tsika miresaka zao ao anaty fivoriana mihitsy ny député Mambrabendrina mifandray teo zany de anisany mandray anjara ao anatin'ny ady hevitra lehibe izy de ho tateriny amintsika le satria izy vokatra amin'ny fivoriana tahaka izao de avy any izy zany satria androany izy zany raha pitso mialana de ho aiza hoy ianareo iazakazaka any amin'ny SK Mélodie mandrembero talata maty am'izao amin'ny ady satria misy etsika goavambe eto zany de miantsy ny commune 520 ao anatin'ny district Ambohidratrimo fa dia eo ambany fiahiny Filomaraka Ravalomanana ndray zay de tena goavambe
lay hetsika amin'ny lahady izao raha toka tsy misy ny fiovana ihany koa akoatra ny ambodratrimo ao amin'ny esika melodia manomboka marainy nanovantsika an'izay de goavana ny hetsika ao dia any am'le hitosiny ihany koa misy fa ho tateriko eo izy ahoana mifandamina amin'ny programma zany tokony ho amin'ny sabotsy zay any hitosy zay de ho tateriko amintsika eto zany. Eny zay raha ohatra ka tsisy very faly de zay zany no vao manao ambadika eo fa efa eto akaiky eto naly miaraba naly faly miarabanao Faniry. De lohateny de misaotra n'Andriamanitra lehibe koa tonga am'izao fotoana zao satria marina didy amandraikitra nefa tsy maintsy zay ngamba ny antso de tsy maintsy tafaverina eto amin'ny miara-manonja amin'ny fitsehoan-javatra rehetrarehetra. Inaly zany avy any Anjorobe ny afantarantsika azy izy moa tsy mahafantatra naly be tatao naly ny mandeha ny andramo madio alakamisy any Ambato Manoana any vao miala de any raha naly i naly de mpandendera Madagasikara satria vao tamin'ny herinandro nge naly ny tany Ambanja tany Antsoe tany Adego de tonga eto indray izy efa avy tamin'ny Maintorano avy tamin'ny Midongy Atsimo mino fa naly sy ny kokoa andreva aveo mety tsy ho lany tady le fotoana tsika raha naly fa aza vanao kokoa aloha satria efa miandro ny amin'ny be fotaka sy Midongy any ao raha naly fa naly ihany keo anisan'ny nampitsinjaka ny avaradrano maly miaraka ny zomba samihafa so mahita nareo ohatry ny somary mitovitovy somary nahazo vatany zay mirahalafa tena nanetsika mihitsy izy omaly naly aloha resahana satria anatin'ny fotoana le andro ratsy am'izao fotoana zao ny efa avaritra sy ny sisa Anjorobe mitaraina be tsisy mijery mihitsy le Anjorobe be de ve le Anjorobe tam'le 20% mifidin'ny président Marc Ravalomanana sa ahoana fa tena manomboka ety Akazondady vao nahazo afatra tsika io mandrapatonga ny Anjorobe tena ratsy de ratsy ny lalana sahirana mamoaka vokatra ny tatsana nefa anisany mamatsy akoatry ny ava aty Atsimondrano Ampahatrosy Ambohijoky ny any Antsadita ny any Kadinandrina Ambohimanambola ny ary Talata ny Volonondry mamatsy Anatananarivo de anisany ihany koa zany ny any Anjorobe inona zava-misy aloha amin'ny lalanao fa tena betsaka amin'ny vaovao azitsika ka zay moko le araky ny teneniko teo tamin'ny Novambra hoe izahay voaka n'Anjorobe zany de fa tsy de natoky an'io fitondrana io niainga tamin'ny tetezamita sy fitondrana ataotsika hoe nivoaka tao aminazy tao ihany de fa tsy de natoky an'io zay araky ny teny Faniry teo hoe be de ve le Anjorobe sa ahoana na tsisy mijery misy ka zay no natonga anay misy rehefa vita ny fifidianana izay Anjorobe moa zany de mitarika lavitra foana na hatramin'ny fifidianana teo aloha izay najanona tany Afrika Atsimo ny filoha Ravalomanana de mbola nitarika izay Anjorobe le resahako iny hoe 77 premier tour 80 nandeha indray izy tenany misy ny tonga teto de mbola niakatra ohatr'izany de izay zavatra zay zany natonga anay rehefa vita ny fifidianana mandaha roa zany zahay atao hoe mandaha tetezamita 10 taona mandaha fitondrana mangamanga koa 10 taona efa tsy de tsy natokana ray de nangina sy nipetraka zay io zany mbo secret-ny Anjorobe hoe araky ny teniko hoe zay tsy mba nitabataba ny mairanay na ny député-nay misy fa politika ny atao fampandrosoana tsy mba ny tenitenany hoe zay sady eo koa zany araky le teniko le politika ny de asa masina hoe fampandrosoana fa hainao mandrindra enao fitondram-panjakana enao samy enao de eo koa ny mpanotra fifandraisanao amin'ny mpanotra ny vahoaka an-drenivohitra sy ny ambanivohitra fa tsy hoe fahavalo akoly rehefa tsy mitovy hevitra aminao idirako kely zay fahavalo sy resaka politika zay ngamany tonga de miditra indrindra amin'ny raharaha ny valomarsa maly za zany amin'ny manaly saona na ny ijoroka eto amba fianakaviana miaramila sy gendarmerie de tena menatra zany izahay tahaky n'le tany Tomasina hoe ataoko mimi le any Tomasina de rehefa tsy vitanao de ovanao ndre le anarany hoe malagasy mifankaty tena tsara zany malagasy mifankaty zany tena tenin'ny filoham-pirenena Jaina Andry Rajoelina malagasy mifankaty de ireny hoe mivalin'le teninao hoe malagasy mifankaty de sakananao le vehivavy antoko tiako Madagasikara
teny Magroberirika. Izahay moa de teny Alasora maly satria misy diebe amin'ny lalana eny, so de mba misy zavatra miseho hafahafa. Fa tamin'ny fankalazana ny fiarabana taom-baovaon'ny atoko ty moa zay nitarihan'ny député maromaro de tany Behoririka zay. De miditra am'izay koa de miaraba ny vehivavy rehetra satria fohifohy ny fotoana, miaraba ny vehivavy rehetra, eo ny Lalao Ravalomanana, mpanajana koa hoe ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina, aingany ianao natera-behivavy, zana-behivavy, mba hanoro hevitra ny filoham-pirenena hoe andao hanao fifidianana madio, satria fa efa manao be marenina ny fitondrana, efa miditra zao ny mpitondra fivavahana, isaorana ny mpitondra fivavahana, eo moa ny FFKM fa ama-malagasy tsika koa misy silamo, misy fiangonana hafa, aingany i kondo i fampirarah reo. Fa na zany tsy zany misy koa mpanao politika sasany de milaza hoe inona moa no tokony hidiran'ny fiangonana am'izany, fa ny fifidianana tany an' Jesosy mamonjy ary de nisy olana, anazy samy izy zany. Misy antony daholo zany zavatra rehetra zany, nisy nitsabany resaka politika, fa zahay zany de matoky ny ray aman-dreny FFKM miaraka am'ireo namana rehetra zay vonona nampitana anazy, satria rehefa andeha koa ny fifidianana tsy ny olona FFKM ihany ny fidy fa ny malagasy rehetra, de maneho firaisan-kina sy fankaharezana. Na maro no manaratsy de ataoko angamany ozy ny vehivavy timma zay, leo zay vehivavy am'izao fitondrana zao, fa zay tsy kivy, vonona anarina ny firenena. Ho avy ato ato zao ny 29 mars, izay Anjorobe moa tsy de nanohana 20 mars fa anohana 29 mars, io matetika tena fety lehibe anay 29 mars aloha, tsisy 26 zay ny tonga zany raha tsisy ny 29 mars. Ary arabaina koa ny vehivavy rehetra tsy tamin'ireo mpitolona tamin'ny 47 herinandro rehetra tsy mihinan-kanina, fa ny vehivavy mandeha manatitra gavo manta, mandeha manatitra manga manta hoan'ireo. Tsara ho fantatry ny taranaka ankehitriny zany hoe inona ny ty tsy mampandrosa ny Madagasikara ty, de tsy firarahina n'ireo nitolona tamin'ny 47 fa zay nahazo fitondrana de tsy kombakomba amin'ny mpanjanantany amin'ny endriny vaovao. De tsy zany fitondrana frantsay. Misy milaza ndray ianao ve zany na leçon rehefa tsy tianao français de hiaraka amin'ny russianina koa zany ianao. Russianina de hitatsika tsara, tsika nge tamin'ny fitondrana teo aloha niaraka tamin'ny sovietika foana, fa nisy mifanavakavana, zay ao anaty fitondrana ihany ny voakarakara. Ny lasa tsy fanadino izy ny filoham-pirenena ajaina de teratsiraka, fa tsy zay rehetra nataony koa de ratsy, fa zay ratsy rehetra teo amin'ny fitondrana iny de atsaraitsika taranaka ankehitriny. Fa tsy hoe teo ihany niverina de mitodika amin'ny mpanao politika tanora rehetra tsika, mpanao politika rehetra tanora hoe zay tsy nety nataon'ny fitondrana tao aloha na babanao na dadabenao de itsika tanora ny manatsara an'izany, tsy fahavalo tokony ny antoko-panoatra fa hoy Andrinampoinimerina zay, ny fahavaloko de ny fahantrana. Ozy Nelson Mandela hoe ny fahavaloko de fanavakavana, de apiko amin'ny mazana Alson hoe ny fahavalo koa dia tsy ny fahaizanao mandananjanja hoe tia ny andrenivohitra, tia ny ambanivohitra, tia ny inona ny fampandrosoana maika, inona ny teny urgence. Araky ny teniko tamin'ny andron'ny corona iny de nampitandrina hoe aza anaovana bizina ny fampianarana sy fahasalamana. Miditra kely am'le volan'ny corona iny tsy nazava ny volan'ny corona, de tiako tenenina. Nisy nandehandeha tany ndray fa hoe izy famantsiam-bola mikasaka ny vehivavy, de niazakazaky ny fitondrana ankehitriny karakara vehivavy, nefa tamin'ny andron'ny teteza mita nanome vola ny UNICEF karakarana ny vehivavy. Tenako nanara-maso an'izany asa zany tany Dego Dego de zany taria Mahavanina 20 km tsy hita Dego, tany Ramena, de tany Nosy-Be, de tany Ambanja, de tany amin'iny Voaimara sy rehetra iny. Ministry ny ponina tamin'izay mandraikitra ny vehivavy de efa lasa député izy, mba fanajana azy hoe sy tonona ny anarany. De niresaka misy hoe ho tohizany ty zavatra ty satria fa nanome trano, nanome rehetrarehetra ny UNICEF de ho tohizany le zavatra. Fa mpianso moa sedy hoe mbola sahirana ny fanjakana,
ka ankehitriny ve 10 taona ty arina de izy famatsim-bola ny vehivavy de iazakazaka anao ny zavatra reny, azo atao raharanjaza ny raha-pirenena, ohatrany hoe teatra na kilalao ohatra zany, fa fantatry ny olona fa amiko zany hoe leo ny vehivavy fa tsy kivy, amiko zany de mametraka teny fanaovam-beloma ny filoha andrina Rajoelina any vehivavy rehetra riny, sady takalony zay rehetrarehetra voafitaka ny fidy azy, fa ny fifidianana ankehitriny de iraisan'ny mpanohitra rehetra na tsy mpanohitra de hoe amin'ny fifidianana ohatrany tsy mila ny zandrikely tsony. Mety ho maro ireo candidat eo fa ny iraisana zany de hoe tsy mila ny zandrikely, ataontsika hoe fandresena lehibe ho atsika, fandresena lehibe ho atsika ny antoko vehivavy tim, iny fanavakavana ny vehivavy atoko tim iny. De miarahaba koa aloha anisany mba nananatra anay, misy vehivavy farany lehibe indrindra teto Madagasikara mairana nosy tsara rafa tamin'ny fitondrana teo aloha, anakaiky farafangana zany, de nisy azo natao moa tany de mifampiresaka, ary ianao raha neny tena mbola mazoto misy de hoy izy hoe antso ny ana ozy tsy maintsy mandray ndraikitra, ary ho taratry nareo ankehitriny mila jerena ny firenena aza matoritory ninona nanao, jereo ny manodidina anao, fa zany ny anarana tany am-piangonana tamin'ny anatra sekoly alahady, ny anatra katesizy hoe jereo manodidididina anao. De miaraba n'izay raha matoa zay, de miaraba koa ny vehivavy alasora, ara-tantara moa zany de alasora nipoirany fanjakana gasy, misy vehivavy ao lasora, miponina ao lasora, tena miaraba azy satria mafana fo, na tam'ireny 2009 reny ary najanona tany Afrika Atsimo ny filoha Ravalomanana, mbola nijoro zany vehivavy zany, hitanay tany alasora koa ny namany sasany. De misaotra ny vehivavy rehetra koa zay tonga tao Magorody, ny vehivavy rehetra malagasy, miaraba koa ny vehivavy mera rehetra any ambanja any zao ny atrano karany, misy vehivavy mera any Nalanjorofo any zao misy vehivavy efa député izy de mbola sénateur koa any Mananaravaratra, miaraba koa re vehivavy rehetra tany Kongo, de nisy solombavavoaka vehivavy koa tany fa tsy solombavavoaka izy, fa zao moa zany de solombavambahoaka tsy manaiky lembenana koa ny any Kongo, fa na miaraka fitondrana re zay rehefa tsy mety de tsy mety. Miaraba ny anisan'ny mbola vehivavy arabaina koa reo ministra rehetra vehivavy na talona am'izao fotoana zao, de miaraba koa ho an'ireo vehivavy tsy mivadibadika amin'ny antoko politika, fa rehefa tsy mety ny antokonao de miezaka manatsara tany hatrany. De solova tonga de hoavy an'aly satria raha ny fiarabana vehivavy eto tena tsy ho vita mihitsy, fa alolo le resaka FFK tiako antanina an'aly hoe ny FFK zany am'izao fotoana zao indrindrindra fiarahamonim-pirenena de miresaka mihitsy ny amin'ny hoe ataovy aingana le dinika na concertation na dialogue zay fomba etsona azy ohatra ny resaka FFK minaly teo aiza ho aiza ny hevitrao am'izay lafin-javatra satria mampandendehanao amin'ny manana sofina anao mahita am'le sy miaino le fijalian'ny olona de samy malaranga ny aminy hoe tena leo ary tsy tehiverina ntsony am'izao fitondra zao saingy te ametraka fandaminana meloha ny fifidianana. Marindrindra zany satria zay fitondrana vaovao andimby ny fitondrana an'izao fotoana zao koa de mila filaminana zany lany amin'ny ara-dalàna, ka rary ny olona raha mitaky ny FFKM anomana ny fifidianana madio, satria rehefa nisy ny korontana teto amin'ny firenena dia ny FFKM no nandamina, de manantena an'izay ny vahoaka malagasy aloha ilamina ny lalao de mandeha ny fifidianana milamina, de mandresy zay tonga fitondrana vaovao de ilamina am'izay Madagasikara. Zay le teneniko hoe alohatsika anao baolina politika madio am'izay am'ty 2023 ty fa tsy misy afa-tsy ny FFKM aloha zany ny enteherany vahoaka Ray Manontolo andaonao fifidianana madio, fa tsy atao fitaovana koa ny FFKM rehefa tonga ny fitondrana eo de adinodino ny anatra sy anatra rehetra. Zay koa ny tena mahavoatsika de manantena zava-baovao amin'ny famarinana zany vahoaka malagasy, araka le teniko le Ozy de Andriamalala hoe ny tanitsika le tsy mahantra olo manga fa mahantra olo marina, mba anisan'ny famarinana sy fampandrosoana de fihavanana. Andaoko tsika mba hanao hoe
andro rehetra pirenena malagasy a ny fihavanana de angambany zava-dehibe zay hoe fihavanana sy fampandrosoana rehefa misy nge zay de milaminy fifidianana io e tsisy nandeha ianao zany lalalaka anisa fifidianana mampisy tsony tanteraka an'izay tena mandrisika hoe andao ny FFKM karakara fifidianana madio de andao koa tsika anao hoe andro iraisa pirenena ho an'ny fihavanana na ho an'ny malagasy a de tsisy tsony ny fanavakavana sy fanilikiliana fa na zany kosa nefa dia misy ny sasany koa miafina ao anatin'le fihavanana rehefa nanodikodobolam-panjakana de miandrainao ny asanao fa de zay zany tena tsy misy eto amin'ny firenena malagasy zay e adinodino nge le malagasy e ny fihavanana ny famarinana misy le hoe azandriamanitra azaloha samanginana atahorana fa andriamanitra tapiny loha tsy voasoratra ny baiboly zany fa ny tolo malagasy efa nahitan'izany izay io le hoe tantara tsy fanadino dia mijoro mamalagasy sy ny famarinana sy ara-dalàna ny fikarakarana ny raharam-pirenena rehetra sy ny raharam-panjakana todika am'le tompona andraiky mpanjakana sy tompona andraiky maramila itsika de manam-boninahitra maro nisy nanao école de guerre fangambana école de guerre tany a France natao fa tsy le hoe école de guerre inona moa ny problème eto a Madagasikara atraizany lalàna tokony andeha ampianarana lalàna koa ny tafika mba tsy isian'le fisehoan-javatra hoe matao behivavy ny fanjakana maramila matao behivavy le valy marsa zay ireo vehivavy reo de anakorotana analakely ve reo fa avely izy ao anatin'ny magro ampiasaina am'izay le diplôme tamin'ny école de guerre ny tany amin'ny académie miaramila na taria tany gendarme moa taria Moramanga de nisy tany Ambositra ny polisy tany Ivato ampiseho ny fahaizanay fa tsisy korotany analakely rehefa ao amagro ny mpitolona tiako Madagasikara mety any arina any koa mety hoe lasa any amin'ny toerakafa indray ny hafa de eny e tonga de tsory lasa exilé indray rajoelona na hoe ny tiako Madagasikara indray ny fitondrana de manao am'komomgara indray ny TGV de avela koa izy anao fa embenina tsara hoe aiza dao le diplôme école de guerre reny aiza ny commando ny sagy ny maramila rehetra misy efa nisan'izany an'ty gangsa zany teto ny sagy ny FIP FIGN de ireo ve de matahotra vehivavy de mpanetretena n'olo lazako an'izay fa tsy afa-manoatra koa le tafika sy baiko ny azy de eo le baiko zay araho amin'ny baiko famarina sy araky ny lalàna hoe lasa hoe matao bavy ny tafika malagasy tena elakitsina amin'ny tafika zay fa manomboka zao koa zany ijoro maizy azy koa ny tafika fa tsy hoe matao bavy ny tafika malagasy ny mpitandro filamina satria raha tafika manko de le raha iny eny ary amarana azy tsika naly hiditra Christian Tabela satria tsy ary tsika nitseretsaka ny zava-misy aloha ndao aloha mba omeo afatra ny any Anjorobe aloha zany amarana antsika tanteraka azy satria marina fa ohatrany hoe tany lavitra andrina le hoe lavitra andrina manko lavitra mpitondra fanjakana Anjorobe fa mino fa mahita ny naly ny any Anjorobe de kopao-tanana ihany aloha zareo de vina ny hidina andray ianao hitondra amin'ny voandalana tsara ho fantatra de le lisitry mifidy mila resany zay naly kopa-tanana tokoa aloha any Anjorobe de sady miaraba ny izoko be Christian fa izy moa mbola hiteny eto tsy de bantoerana eto fa fandimbiasana ny fitenena de kokoa daholy any Anjorobe rehetra zany de fa nandeha moa fanentanana hoe hiditra anatin'ny lisitra fifidianana na tamin'iny maintany iny zay Anjorobe ne voaka mpifidianana hoe resina tokotima de efa manomboka eto ny fanomanana inona indray ny tokony atao inona ny rehetrarehetra atao aiza koa fampandrosoana ny tanàna efa niomana zay fa natsanazany misy ireo mbola vo ampy 20 taona niakatra nisy koa le mbola somary varirina somary leleo fa tsy kivy hoe ahoana ty fifidianana ty naly andeha famarinina sa ahoana fa hoe rerako ety Nanjorobe 80% 77 nefa any amin'ny faritra sasany 12% zay mahatonga anay sady mandehandeha amin'ny toerana ireny manentana ny olona koa hoe
Varavaratsiny rehefa 40% any amin'ny toerana hafa nenay miakatra kely de mino sy manantena 40% faravakely any amin'ny faritra sasany satria misy ny faritra sasany 6%, 12%, maintrano zao ohatra ny 29%. Resaka io zay Tamin'ny resaka fifidianana zany de mampita traikefa zay le taux de participation le voka-pifidianana sy taux de participation koa ambany de many de mba mampita ny traikefa amin'ny faritra rehetra zany zay andraindraikitra amin'ny raha-pifidianana fa io kosa zany de samy manana ny safidiny malalaka ny safidy tsisy teritery fa anjarany ny antokotriko Madagasikara mandresy lahatra ny rehetrarehetra hoe iza ny tena navita teto de iza mbola mpitondra ialokaloka amin'ny mpitondra fanjantany vaovao iza ndray mpitondra mbola te hiaraka amin'ny risianina amin'ny laingalenga sosialista nefa ny mpitondra mpanjakana ihany tena mahazo tombontsoa tamin'ny fitondrana sosialista zany naravany sosialista teo naravany firaisana sovietika izany hoe mbola tiatsika averina eto Madagasikara fa mba hoe baolina politika madio am'izay atao hitondra fanovana andresy ohatra mibarea koa zany tsika aperaka ny discipline lalao madio tsika malagasy koa de mahay baolina fa ny tantara reo albitre mauricianina reo tena miangatra amitsika tak'izay io raha-pifidianana io rehefa tsy milamina io de ny olona tokony tsy voatsoro-dranom-bahoaka ny tondra ny firenena de tsy mandeo taky ny andro nery Clibem ny Scorpion fa raha voalbitre fo mauricianina de resy foana ny gasy reo raha vavitsika reo fa misy felona Madagasikara koa raha resaka baolina fa de mirary sotsika rehetra haingana isy baolina politika madio am'izay amty 2023 ty ho andre zay manampy sofina de taditra tatary ty fa rehefa nelona teo amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy de mbola niseho mafy ihany ny maramila fa rehefa farany de niaiky ny teny hoe tena zanak'Andriamanitra marina le rangaty ka mitodika amin'ny tafika sy retsika zay Madagasikara de fon'Andriamanitra ionosy oka anjaka eto ny fihavanana sy famarinana sy fifanajana de miaraba ny Zokobe Kristian de efa androso Moizy fa de misaotra analy zay ngama ny zavatra rehetra fa de miarary soa kokoa daholo zay rehetra tsy voatanisa maromaro ny akarina tety mbo mitaraina koa any vavatenany mba kokoa zay naly any Pasy Mazava mandra patonga ny Zokobe Kristian eto ny Pasy Mazava any Fort Dauphin any maintrano rehetra iny any koa misy directeur ny EPP vehivavy mafana fo koa any amy maintrano any amy Dezaka be any misy sage-femme misy infirmier na misy dahalo na tonga ny tafaka na sy tonga asy ty ozy zareo fa nikena tamin'Andriamanitra anao infirmier sage-femme any amy Dezaka be any de miantso ny tafaka koa mba hiaro an'ireny vehivavy sage-femme any amy Dezaka be sy profny FP de mandroso anao Zokobe Kristian tonga de mivadika ato am'izay tsanytsika faly maika be koa naly ala nefa faly mbola tsy mikadra tsara ato petra Kristian ty tantaraiky ty zavatra anankiray ty aloha satria le zavatra resako aloha zany alefasa aloha faly ty sary ty aloha fa ty nge le mahamenatra an'ireo olo reo na nierenan'ilay piatrika tiky Madagasikara maka mamasina nareo na le resaka zo aza ho tsy hainy reto fanjakany reto hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy omaly zony vehivavy zany zony vehivavy zany de malalaka izy te hivory izy amina toerana ray malalaka izy ty resaka izy hitantara amin'ny fiainana malalaka izy te hikorana izy malalaka tsy te ho an'ny mamasina izy malalaka am'izay satria zay le zony te ho an'ny mamasina izy malalaka an'izay izy zay le hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy isan'andro ampiarina izy io fa amina hoe misy ray andro valomarsa nomeny firenena mikambana de eo zany no hitany sanany zay zony vehivavy zay de ohatran'izao le tahotra le fitondram-panjakana satria babangony mamasina zay nge le problema ne babangony mamasina nataonareo daholo mifanerena mpiasa-panjakana nakarinareo na avany amin'ny faritra menareo vola manodidina rehetrarehetra tany am'izay organisation anareo tany fa ohatran'izao le mahamasina omaly na menatra anareo
de tsy hitanareo zay analana vokona de le vehivavy tiako Madagasikara tetsy amin'ny magrobiolika no terenareo tsy hiditra tao anatin'le toerana zay ny foananareo ny zony tokony anana no maly amin'iny andro io mihitsy ny vomaika tokony nahindrahindra an'le vehivavy hoe manana zo ianareo ndao faharovanay ianareo satria zay tafy-bahoaka arovanay ety ivelanareo de za le izy rehefa songe faly raha ohatra ka nanamfaly le karazana artista vehivavy aloha sy tany ansaintsika efa manahirana be feno artista vehivavy tena malaza firy nalaina teo natao daholo mpiasa-panjakana obligatoire ny fitateran'olona sy ny sisa ny zaraina t-shirt ny zaraina rano organisation politique anareo tany amin'ny loko volomboasarynareo tany tany fikambananareo tany ny fiadinan'ny repoblika sy ny sisa tany fa mbola io zara fanahazo olona efa alohan'ny vahoaka hoa de mbola tsy mety menatra reo olonireo tsy mpanohana anareo daholo re tonga atao mamasin'ireo de ataotsika moatehan'ireo mba anareo sisa tonga mba hijery fety ny akoatrin'izay ny terenareo fa manana ny safidin'ireo fa zao fa fambaraka sy fahamenarana tsy feninareo le mahamasina taiza taloha zany 7 falifaly erinareo manao organisation hoe hipoka vahoaka ity menamenatra ka zay de efa misy message politique tonga any aminao zay ndre matorajoelona misy message politique zany efa foviana ny nanomana teo niveau ministère amponina nyty fiaonan'ity nanaovana fietsiketsehana fiazakazahana 7 mars anainga teo ata akoron-drano nakany larbi fa zao ny tranga tsy feno le mamasinako de efa fantatr'olona fa fika masisiko de efa fantatr'olona hoe tsy andeha ninny ndray andany fotoana efa kely tsisa iarahana amreto ty 20 mars iarahanao fotsany amin'ny vahoaka malagasy sy ny vehivavy sisa ity izy ty mamarana azy ohatran'izao le zava-misy eto Madagasikara de tsy hitanareo zay atao de miala vokonareo am'le vehivavy ty materia bioritsika ka na hoterena range le vehivavy ty tsy araka ny sitrapony izy sy ny fony zay le mahadiso fa organisation anareo fanjakana iny anareo fa ny fikambanana ao zay le liberté an'ny mouvement tsirairay aza sakananareo liberté nisam-batan'olona aza foananareo iny ny organisation mpanjakana anareo iny aza terena amin'iny mihitsiny zay nge le fahavoazan'le fitondram-panjakana fa fantatra anareo fa mihidy fitombenana efa fo sisan'le fotoana ipetrahanareo lela koa lefa mise détaché miainga tsikelikely miala am'le sezanareo am'le fitombenana de efa le kofehy kely sisa tany voalohany le tena tady vy be mihitsiny de efa ny mivadibadika kely le nivadika tady nilan de efa mivadibadika kely ndray le izy tateorina ohatrany le tady taretra kely de iny tady taretra kely indray efa am'le nilan kely na ariary zato metatra de zao izy efa le kofehy kely ery anala kely zay sisa mitazona anareo io de io mahatonga anareo mandrovitsy sady miady atrano mahatonga anareo manao fanerena politika etseroa tsy ahafahan'ny rehetra mampiasa ny zony any nge le problema anareo de io afa baraka omaly nareo ny eritreritra fa tsy afaka nanao hevitra le tim fa iza mpira kokoa iza manahirina kokoa ny tazan'ny sehatra rehetrarehetra ve ny sary atrano mpandalona metsiny hoe dry tiadalan'le fitondram-panjakana de teo amorona arabe teo ny vehivavy tiako Madagasikara de afaka niodina manodidina magro nanao dinge niodina manodidina magro le vehivavy tiako Madagasikara diso stratégie anareo zay miconseil andreny aloha zany nakana le fitondram-panjakana de fa olona tsy stratège mahay zany fa nahavita ny atoko tiako Madagasikara namadika an'izany ho stratégie tsara tare ohatra le sakanareo tamin'ny 24 février sakanareo tsy hiditra anaova fifampiarabana tratry ny taona ny tim sady tsy anao fanetana fa vitany nanao diabe ary vitany nanainga ny olona tonga tany QG Belair de ohatran'izany mbola sary naseonareo omaly teto amin'ny arabe na vita nanao kabary na vita nanao fitopy-vavahana hita mpandalo rehetrarehetra ny fahafahambaraka sy ny fahalemenareo nivoaka teny amin'ny sehatra raisam-pirenena ny sary de na vita nandeha nanodidina nefa tsy ao anatin'ny programme zany fa raha niditra atao amin'ny magrobiorika fotsiny tsisy nahita hoe ao le tim tsy navita nanao fiodinana manodidina an'le biorika sy ny rehetrarehetra magro iny fa navita nanao an'izany izy no le stratégie anareo diso satria na mahatonga zay ambony be le tahotra ambony be misy le tahotra aminareo de manaonao foana ka zay mba olona stratégie nareo de asaivo manova an'izany tsy mety tsony iny hoe zao mitombo ray le fiasandohany reto
mahita ny député Antao efa mamolombolony latsaka ho filoham-pirenena député Antao zay mikalma fotsiny ty tsy taitra nareo samy député anareo sy anareo saminareo no mifamotika ao de ao zay de efa mikoropaka de efa renatra amin'ny présidence ny arena mivory ahoana sisy calme ny team 2000 voix réserve de voix amin'ny président Marc Ravalomanana matory tsara ao miampy an'ireo olona rehetrarehetra zay efa vonona ny amerina azy taorinany reny trangana ataonareo 2009 reo fa ianareo io mifamotika anaty io nakabarina fa niho-kevitra na démonstration de force zany sisy anareo am'izao fotoana zao zay le tiako tenenina hoe efa miendaka atsikelikely amin'ny fitombenana an'le seza ianareo de efa le kofehy kely sisa no mitazona azy de efa tonga amin'ny fiterinay tamin'ny lalo papango hoe efa tapitra ny tableau de fa zay zany de papango tapaka nareo rehefa kelikely de miverina amin'ny tenin'ny leçon teo ho mpanohatra ny anareo aiza indray nitady toerana mitovitovy amin'ny magro anehoana hevitra daoara miaraba Christian Taber miaraba anao raga faly miaraba namana faniry ary miaraba ihany koa ny technicien na amin'ny vatabaribokotra ao hoe dia faly miaraba ny Zokobe Narson koa teo hoe namela belatra taloha teo sy zokony tegna fa zandriny fa bon izy moa zany ny loha lalagna nagnome raha teto de mamerigna fiarabana ny vehivavy magneragna ny Madagasikara sy ny any andafin-dranomasina agny avao koa satria mbola tsy tara raha androany le 9 satria andro iraisam-pirenenantsika lehilahy koa rapitso ka de mamerina ny fiarabana avana manokana am'izany ny Reny Malala zay vadiny Flo Marc Ravalomanana ipoasatrika misy satria izy no renitsika atao am'ty fanoheragna ty satria vadiny dada izy de reny izy de manokana fiarabana manokana ho anazy am'izay engany mba ho lava andro iainana foana dia manao kompatanana ny dada Malala koa satria andro iraisam-pirenenan'ny lehilahy koa zany rapiso le 10 za Christian Tabera koa zany mamorona an'io satria mba le 8 mba le 10 koa zany vendredi magnifique koa de kompatanana koa dada fa hoeny amin'iny intercommunal am'le araky le voalaza am'le 12 teo moa zany eny amin'ny escamo le mélodie eny ndray zany tsika amin'io miaraka amin'ny vehivavy rehetra satria ny firenena moa zany dia nalaina amin'ny hoe reny ka dia miarahaba anareo hoe surtout era Madagasikara fa avaky manokana kosa aloha mba hiangatra kely aloha ao amin'ny faritry ny Asimosignana dia miarahaba manao kompatanana ao amin'ny faritra Asimosignana zany ny Christian Taber eto miaraka amin'ny namana faniry sy reo namana vahiny zokolahy teo aloha sy ny technicianina manao kompatanana zany hosolontenany Flo Marc Ravalomanana mivady surtout ny neny Lalao Ravalomanana de manao kompatanana amin'ny districtany farafanganany chef de région sy ny vehivavy magneragna faritanin'ny Madagasikara ny 23 région zany sy ny 6 province ao anatin'izany avako manokana ny viavy ny tapany avaratry ny districtany farafanganana de ny 11 commune ny Zafisoro manao fiarabana manokana ka dia faly miarahaba anao zany namana faniry fa de nitafatafa sy dinidinika eto ndray tsika hoy izy anao hoe ahoana ndray ty style cowboy androanytika am'tiky style mabogos ty satria masaka ny raha-pirenena maneho hevitra reo zandry malalatsika dimby sy fara eny amin'ny université isatokony ary misy ira tsy azo andizany eto fa bon ira mafinaritra koa le izy de mba za tsy mahay mandihy ianao tsy mahay mandihy fa mety ahay andihy tsika amin'ny raha landro satria mba mangataka kely amin'ny technicianao zany de mba misy teny tsy mamofady fa teny le mafinaritra ho ampitaina satria tao anatin'ny enimpolo taona tompoky lasy tompoky vavy de tsy mbola nisy grevina mpianatra ka namofady ohatrandray ny fomba fiteny fa eto ndray zany miencourager ho an'ireo zandry hitondra ny firenena ho cadre ambony eto amin'ny firenena hitondra ny firenena hoe saoty zany ny fanaovana azy foty zao ny mampandrindra sy ny mampirindra ny fihavanantsika foana mialatsiny namana faly ao ambadibadika ao mba le vasy kely aloha fa ikadansy kely sambako eto mialatsiny amin'ny Flo Marc Ravalomanana mivady sy reo fombatsika rehetra mifanoherana somary mba asiana dona kely aloha androany fa sambasamba ndray vao mba niakatra eto inona ndray ary zany iry zany
zay le izy ile izy a Ino le misy izy? fiotsina alefa atsika tao tsy azo alefa. ao anatin'ny empolo taona tsisy an'ireny Voilà, zay fa tsisy. message ho anao reny monsieur le Zay. président reny le hoe rehefa mandrovitsy de miseho amin'ny endriny samy hafa le zavatra zay de nandihy zany kristian ianao sisa teto a satria iny zany lasa cover iny lasa cover izy zao lasa cover izy zao cover ok, 2003 ndao ara kristian Ya. ny zava-misy manko zany Oui. de zao zany manosika daholo ny rehetrarehetra ndao ranga mifampiresaka ataovy ny dialogue ataovy ny concertation de ty zao a vaovao ngezabe anankiray ny KMMR Europe zao a nanao an'ity taratasy ty lettre ouverte izy ty taratasy misokatra ho an'ny communauté internationale zany de rehefa mivakiko le izy satria vao tamin'ny maraina teo le izy vao mba hitako zany a de ohatrohatran'izao le izy alefasy lo faly satria mandeha le fotoana anaovako diagonale kely mamaky an'izy zany am'lay navoaka ny KMMR tany Europa tany tena mitanisa le fijalian'le malagasy ataovy tsirairay faly raha ohatra mety satria ay tena mandinika mahita le prétendrazana amitsika any ivelany any tena mahita le zava-misy satria rehefa mijery an'le fitanisandry zareo an'le izy hoe nanomboka tany am'lay fisin'lay inona moa zany seniny resahany zareo satria ny resaka fifidianana ny tena resahan'izy ireo zany de midikidina aty ambany aty tany am'le resaka fifidianana programme na zay ino moa zany hanamarika ny fahataperan'ny mandanga Rajoelina de misy zany reo mampiaya samy hafa de anatin'izany fahaleovan-tenan'ny senia de ny resaka refonte liste électorale de na emitremitra matetitetika foana zany lay resaka farafisoratana am'le refonte de resaka confection na sy manque na transparence ozy sy reo fidirana any am'ireo toerana maro samy hafa sy reo fandaminana sy fanamboarana am'le resaka mahakasika indrindra an'lay refonte zany de tonga aty indray tsika zany am'lay partialité ny gouvernement na le fandraisana ndraiky de le hoe délivrance na fanomezana an'le copie na acte de naissance jugement supplétif sous-traitance na hoe nomena amina privé ny fanamboarana CIN resaka fampiakarana ozy izy ny indemnité-ny chef fokontany octroi sy opportuniste na véhicule sy moto any be ny tanàna atrany am'ireo président fokontany de resaka campagne avant la lettre koa ataon'ny filohan'ny république mampiasa ozy izy ny teti-bola sy ireo fitaovam-panjakana anaovana fiodinana mitety faritra samy hafa de misy ihany koa ireo motif d'illégalité ozy izy amina candidature satria efa manomboka voaka zany am'izao fotoan'izao zany reo zany karazana motif samy hafa hita n'lay malagasy any ampitan-dramasina de toy izany izy faly satria apikely le fanazavana amin'izy zany lettre ouverte iny de mitoy an'izany rehefa mandinika ozy izy am'le rapport mission de suivi électoral nataon'ny volony européenne teto Madagasikara satria manko misy mission d'observation iny zany 2018 iny de misy am'izay le mission de suivi hoe tanteraka ve le izy de le nanaovany Christian Prada sy Giovanni Di Girolamo le ambassadeur any volony européenne valandresako amin'ny mpanao-gazety de miteny am'le hoe apetrao mihitsy ny cadre juridique électoral de ny tany-sain'ny KMMR any Europe zany de midina atsika ato anavin'ny lay fanazava-kevitra am'le pajy anankiray am'izay faly am'le hoe ty moa zany averen'ny kely teo fotsiny faly fa misy zavatra important be teo ny soratan'zareo ato anatin'le izy de ny amin'ny hoe il convient aux izy de rappeler que toutes les manifestations organisées par les partis politiques et les parlementaires d'opposition demeurent interdites zany ho hitan'ny sehatra raisam-pirenena zany tena voasakana tsy afaka manao fanehon-kevitra zany ny antoko politika sy ny parlementaire de mitoy an'izany manoloana zany rehetrarehetra zany de miantso ny sehatra iraisam-pirenena zany reto KMMR any Europa ireto hitantsika am'izao zany fa lasa atao fitaovana politika ary lasa misy endrika propagandy lay fitaovana zay zarainy ny sehatra iraisam-pirenena tahaka ny PAM ny UNICEF zany zay mandeha be eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny lay hoe anaovana action sociale an'le fitondram-panjakana dia mitoly izy am'ireo lafiny zany le hoe fampiasana an'lay prérogative an'lay puissance publique zany ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy de lasa na de eo ary le lalam-pandrenina sy le lalàna samy hafa dia
ohatrany hoe manarotra mibanga me alina manao zay tiany atao le fitondram-panjakana par ailleurs ozy izy ao anatin'ity soratra ity zany a amin'ny fifidianana rehetra ho avy eo a dia miantso ny tena maso ny communauté sy ny andraikitry ny communauté internationale hijery ny zava-misy eto Madagasikara de miantso koa zany hoe encourage eo ny FFKM zany ao anatin'ny rôle ny intermédiation zany mba tena hitondra an'izay tena hoe dialogue na concertation nationale moa soratan'zareo eto zany mba ahafahany ho tonga ny amina alternative ozy izy mba hitondrana n'lay filaminana apaisement dia natosika izy ireo ny am'le hoe ny daty izay nyresansy ny izay tsy mety mbola valideny gouvernement am'izao fotoana zao de tena miantso zany ny von'ny raisam-pirenena ny KMMR any ivelany hoe tena asivo maso ny zava-misy ao Madagasikara aza memitra anareo fa tsy hoe ho mpamme vola fotsiny ianareo fa mpanara-maso ny vola rehetra zay omenareo indrindra amin'ny fifidianana io fa manay zahay zay zany rafitinina ity trangalavatra ity tsara be izy ity satria voamaly tamin'ny valomarsa no nivoaka hitondrako an'izay fa mbola resana moa izy ity amin'ny fandarina hafa fa za mamaky alisy de tonga de miezaka mandika ny fijerin'ny Christian Taberana iny etra mitovitovy an'le société civile ihany koa io ane gn'olo tsy adala fa samby mitovy fagnahy avao zany voalohany aloha de faly miaraban'zareo regny zany zay namasika avasika agny ivelany agny mba manao ny lobbying manao ny ezaka ataony izy isoragna anareo manao kompatanana aminareo diaspora agny amin'io zavatra zay nambaranareo teo ary mahafinaritra ary mahafaly satria ny ason'ny firenena any jereny za koa moa zay eto mialatsiny fa le kokoa tsy ho vita fa fitiny kely le kokoa manao kokoa zany ny ranabavy eo amin'ny reny bis 194 eo Andranomena mahafinaritra kokoa ranabavy fa tena ao tsara le lasopy zarety eo ohatry zany ihany koa ny namatsika sy ny avatsika avy any amin'ny faritany ny ao Amorarano ny Maha-Sud-Est zany io ny ao Amorarano ny ao Ambalakisoa sy ny tariny very ao vereria enao olona be tagny koa manao kokoa ny rabany koko ao manao kokoa rehetrarehetra ao zany manao kokoa ny ry Papany Eldia di Fredia manao kokoa ny vahoaka ny Morarano sy ny vahoaka ny Tamatavy rehetrarehetra sy ny erany Madagasikara tsy isanavagny miteny anao teo hoe ahoana gny fomba fahitanao an'io io ane de mitovy hevitra amitsika io ane le hevitra efa nivoisika hatram'izay miaraka amindry Zokobe Narsona teo hoe ataovy débat démocratique ty zavatra ty de mirosotsika amin'ny fifidianana fa tsika ne tsy matahotra fifidianana tsika ndray be lamosina miaraka amy dada dada sinene eo ka tsika fifidianana zany tsy problème atsika tsy mitady teteza mita ohatrany sasany lazaina fa tsika ny tia seza nefa izy manao appel tany amy sadeka voalohany un ambassadeur zay sy tononoko un ex ambassadeur zay sy tononoko agnarana efa namoaka an'izany tamin'ny aina amanjery hoe izy misy mitady teteza mita 2 ans fantany satria izy anke tsy adaly tsika aza manao hoe tsy mahay politique io président république io fantany danger derrière ny rehefa avy eo de miezaka izy zany manao rehefa tsy tafavoakany iny de io izy hitatsika mipeziny ao hoe allo alama revoaka malagasy karazana miakolpa moa izy am'reny ao anatin'ny peziny reny hoe allo zay tsy mety taloha allo fa zao indronanao an'izay manko izy zao dikan'zay ny ray dikan'zay de ny ray le tetsy hoe dikan'zay zany Andrimatofoloha araky le voalazana eto amin'ny MBS radio Madafona miaraka amin'ny namana faniry sy ireo namana mba manentana eto ny solobavambahoaka sy ny tariny idiry ny dialogue national décrété voa io naharariva ihany anao ne mahafaka manao décret spécial zany azonao fa tsy fandrizariza amin'ny HDDID mandeha ary amin'ny HCC mifandany andro eto fangala baraka eto efa reny ny cadence ny zandrilahy eny vodivorona reny tsy azo lazainy eto tsony fa tsy mbola nisy filohan'ny republika ka voaompamafy amy zavatra ohatrany regny dia miakolpa moa zany amizay ary eto de manentana anareo zandry koa zany satria anareo tondra firenena anareo dimbony anay zao tezitry nareo fa ifinagna rangaha aza mba manao an'iregny tsony fa takio le boursa avoainy fa voam-bola atseo ihany ny azotsika tenenina tsy atsiatsika de voafehany le hoe fiarahamonina ny fihavanana malagasy dia mitony am'ty resaka hoe resaka lalàna ty zany zao eto ao zany dia faly miarahaba ihany koa aloha ny mahafolohan'ny fizafafiana azy fa tsy ny mahafolohan'ny interméram-pirenena azy raha ny mahafolohan'ny fizafafiana de miarahaba anazy fa misy kabaro teny diso tsy mba kabaro tao ta Fianarantsoa tao ny faritany Fianarantsoa nge de micomposé fa tsy bisy leo raiky misy ao ny bara misy ao ny sud-est
zay ao eto zao azonao mba misy koa ne olo agnatin'io faritany Fianarantsoa io surtout sud-est misy candidat misy candidat mba haniry hitondra an'izany numéro 1 zany eto Madagasikara hitondra ny apportny ho an'ny fanasoavany efa fito amby folo taona io ambassadeur tagny zay niainga tato amin'ny Filora Valimanana io olona volavolain'ny Filora Valimanana tato hoe ambassadeur son excellence miarabanao ray aman-dreny i Gusta Paraigny mba matezitra kosa aloha mba mampiara satria hoe omena enao ny vatin'ny faritany Fianaratsoa teo zany le nadison'ny président de l'Assemblée nationale omena enao ny vatin'ny faritany fa omeo anay ny premier ministre sy ny ministre folo raha ohatra anao ka ny teny verenina ndray le resaka le historique an'le motion de censure raha vana gouvernementa io ka hoe anay raha izay ny divany de mety mba hafahafa fa ka izy zany mbola ary am'le vote zany zany eto andreo Ramatoapanina miarabanao ny filohan'ny republika ne tsy manana an'izany na de ny fijery na de ny fomba fijery ko azy fosiny tsy manana an'izany eritreritra ilasaka amin'ny filohan'ny republika zany tsony izy satria de mpanonga mpanjakana nanomboka tamin'ny 2009 2018 hainy zany ny retourn'io rehefa avy eo ary hay kao rehefa tsy ho lany raha izy hoa mbola averiko eto ka ity fitondram-panjakana ty zay taritiny ty ny filotsika am'izao fotoana zao ty raha mirassuré izy fa ho lany de ohatran'le toetrany nataony tamin'ny 2018 io anticipé zo l'élection tadidinao iny de niteraka an'le 73 député de niteraka an'le hoe loi électorale ino moa zany oui resaka code électoral moa zany ny loi électorale moa hafa fa ny code électoral hafa koa igny ka nanao an'iny izy fa matoa izy tany amin'ny septembre zany izy tokony valideny io date io azonao rehefa tena pré ka tena vonona izy ka tena rassureny fa hiditra fifidianana fa tamin'iny ange hoa izy niteneniko anao zany samby 2 millions nge fa le ambon'le 2 millions tsy nampitovy azy fa raha 3 millions na 4 millions nenazy 2 millions plus doublon aloha zava ka eo ane le teneniko atsika iny moa efa kabaro efa lasa igny zany azonao fa fagnarenagna tsisiny igny zany gn'atsika eo de manentana foana zany ny avy aty amin'ny clan Filomaraka Ravalomanana zay lehibe ny mpanohatra tsy tia marery ary isorako anao monsieur le président Ravalomanana de niteny amin'ny hoe ity tsy vitan'ny tia marery ity tsy vitan'ny RMD marery fa manainga ny hery politika rehetra sy ny vahoaka rehetrarehetra ampandresy ny ara-dalàna sy ny fahamarinana sorako anao zay teny amin'ny kabaro ny teny fiarabana tratry ny taona teny Tanjombato tsisy anavahany io zay ny mampiavaka an'io babatsika io zany ka io moa zany ny stratégie politika samy manana ny azy fa za zany matoky eto efa aty apelatanantsika zany ny pouvoir zany zao latsabato zany ny sisa kisarisarina latsabato ny sisa satria inona ny antony tsisy vahoaka malagasy za zao mba zanaky ny faritra fa zanaky arivo ihany koa fa mba mandeha mitourné araky ny zokobe avy anjojorobe teo narsona teo fa ny any efa mandoa orange daholo ny any azonao ny akamaroany any zany mba tsy ilazako izy rehetra ka zao Andriamatoa filohan'ny republika ny Madagasikara zokobe Andry Nirina Rajoelina ny afatra farany apetraky zandrinao Christian Taber aminao idiro le contexte na resaka fampiatsona amin'ny fifampiresahana zahay miteny an'io mbola averiko eto tsy fatahoragna anao sy ny firongonao zay mandobolobo anao ao hoe tsy miditra amin'ny fifampiresahana io aza miditra amin'io monsieur le président ny tombontsoana nge monsieur le président tadiaviny amin'io fa ianao de fa hitako fa resy lahatra hoe tokony tsy maintsy idiragna io tokony tsy maintsy ho atao tokony tsy maintsy tateragna io am'izao fotoana zao dia misaotra betsaka ho anareo membre ny société civile tsy sagnavagna zay nanao karazana pression diplomatique zany hoe fanerenankolaka ho an'ny FFKM zay efa isorako ihany koa moa zany ny fijoroany sy ny fahavononany hitarika an'izay dialogue national zay zany io dialogue national io dia dialogue momba ny fifidianana fotsiny ahoana ny fanatanterahana an'io ahoana ny liste électorale an'io ahoana ny andaminana ny siny ny apaisement irisoatsika any amin'ny fifidianana any satria efa hainay fa le 3 millions 5 zay lazaina nanaovana opération karapanondro sy ny tariny reny de fa hainay fa efa nampidirinao fa mbola tsy tratra ihany nge namana faniriny 10 millions am'izao raha à peu près ary manentana foana ny avy aty amin'ny ankolafikerin'ny fanoerana tsisy anavahana miaraka am'ireo solombavambahoaka ny tanindrazany imbonan'ny Madagasikara reo mbola averiko foana ho an'ny team ny te de tanindrazana
ny I de iombonana ary ny M de Madagasikara koa satria noho zany zavatra rehetrarehetra zany de miara miombo-kevitra ato zany asika hoe tsy mety tsony ty olona ty nanomboka tany amy 2009 a dirany tany amy 2018 a dia ohatran'izao zany a ny karazana mikrosifana zany a ny toekarena eto Madagasikara ny programa ny fanjakana ane ny projet présidentiel ane rehefa anao mitondra de ahoana ny ampananan'asa ho an'le dimby aty afara de ny tanora tsy amin'ny alalan'ny asa-panjakana rery ihany io fa amin'ny alalan'ny fampidirana an'ireo investisseur ny mpamatsy vola na mivantana na ankolaka hiditra eto amitsika ka ny angovo ara hidirany eto zao ny fandehan'ny angovo azonao resaka énergie zany satria reo de anangana société magnerana ny faritra araky ny voalazany tsy hoisy ho izy district adinitsony eto Madagasikara za zao a raha miteny an'io resaka district io a alako ohatra ny avy ao amin'ny faritra tsy moatsingana amina midongo be fotaka ny député ny midongo moa de mametraka hoe kopatanana zoko ray aman-dreny mavitrika be izy fandraisana anjara ny fisoratana anarana ao raha eo eto midongo izy de ny midongy ny district voalohany tena mavitrika be ny fandraisana anjara ny fisoratana anarana ao amin'ny fandraisana anjara fifidianana zany isorako zakabe fa amiko manokana hypothèse analyse de forme et de fond tsy mitombona zany tsy mitombona zany satria ny antony de zao any amidongy ane 500 ekapokiny vara anosy be analakony a de milamy matateraka antsanova be fanira varatra iakora kandreo kasy koa satria tam'le fifidianana 2018 teo raha ny remarque atsika ny résultat tonga de any amy résultat mandingana tonga de any amidongy ve na any be fotaka ve na any be roro ve na any ve ny voaka aloha ty amy seny toy izay ny eto amy premier arrondissement toy izay eto amy deuxième arrondissement dikan'izany tompoko lasy tompoko vava ho atsika voaka malagasy manentana aza sagnagnain'olo sasa aza sagnagnain'olo sasy oa satria ny teny malagasy mitovy ihany mialatsiny fa misy teny malagasy officialy zay sy voafeky eto anjaran'zay mafy azy ny mandika azy any amin'ny tsika rehetra fa za tsy manompa olona eto ka asika avy amy faritra sy ny faritany magnerana ny Madagasikara faritra 2 satria faritra fa 3 mako ny analamanga satria eto amy teny amizao azao aza sagnagnain'olo aza fitopitan'olo fa mijoro amizay ametena safidisika gn'afasika mijoro amizay nefany de gny fidirasika agnatiny elisy-pifidianana mba hanagnasika zo feno afasika mireagira ho izy ny vaza na tena hoe mijoro miaro hoe tsy io rangala ny fidina ka manentana foana zany ny avaty amy fanoerana zay teza ny filoha marika raha valy manana amy vady sy reo toko miaraka aminy amle hoe marody be ny mpanoatra ho an'ny demokrasia ao agnatin'izany ny gasy leo zay tsy adiniko eto satria nareo vaoka malagasy reo vao mahita na eto zao de io ndray a leo nareo aza leo nareo fa eto zahay mijoro hagnazava ny sainareo hagnazava na de mare fa seragnasikagny ao tsy fandripalemana surtout ao atao masinao de hoe tena gidragidra fa magnerana ny Madagasikara io sy fandripalemagna io satria ino ny antony varina miady aminay aty amin'ny aty amy foy be aty ny tany filaminana zay karamainareo voaka malagasy ohatran'izany tamin'ny omaly teo amy magro araky ny voalazanareo teo araky ny voalazanao teo inona moa zany no anakananao ny vehivavy tim na tsy tim ihany koa izy ankalaza na ao atokotaniny ny ray aman-dreniny na ao atokotaniny fikambanana ho atsika koa aloha mialatsigna mitodika direct amy secrétariat de la gendarmerie eto za tsy manao hoe ny défense nationale fa izy rehetra aloha ao anatin'izay satria iny de ajaiko mon général ray aman-dreny fa zao kosa mba miova fenitra amizay fa manahiragna ny préfet moa zany antso azy ahoana moa ty monsieur le préfet ho izy ok zany misy super préfet zany eto izy koa zany tsy ometsy igny amy lafiny raiky satria fa izy zany ny préfet eo fa izy sarivongagny sy afaky hoe manao akory dikan'izany eto zany misy président misy super président misy premier ministre misy super premier ministre misy préfet misy super préfet hitanao misy avitaka ambony ambany zany ka izay zavatra zay moa sy dirasika laligny satria fomba fitantagnany zareo sy ny fandaminany zareo tsy hay zay accord tao fa gnatsika de hoe manaraka ny ara-dalàna zany atsika iverenako kely le resaka requête zay mbola tsy nivalin'ny ACC am'izao fotoagna zao satria ina ny antony kenda zany satria mba misy any ray aman-dreny miarabanao aloha andrimatofo lohan'ny ACC sy reo membre nareo amin'ny ACC ao reo zay de magnaza olo
nampianaragna an'izany koa aty amin'ny fanoheragna fa itindray mitoraka ty aloha zany a de za Christian Tabe reto a mba manao message mivantagna amin'ny membre ny HCC sy ny HCC fa le membre mba mijoroa am'izay nareo fa tsy hiteny ntsony hoe article dinganinareo any amin'ny article 119 ndray le article 118 ilazanareo fa hoe tsy filohan'ny androm-panjakana ny ao amin'ny HDDID amin'ny alalan'le noble ka de tsy mitombona io tsy azo raisina ny zareo manko de forme voilà fa tsy fond ka le fond zany eto zany samby tsisy olo sagnagna fa samby olo nianatra aby avao fa izao tamin'iny nareo zany omena marina andrindraky io zay sud-est tagny omena marina amy tsy fidiny tamin'iny nareo nefa tamin'iny tsy nilaza hoe diso zavatra nalefa io avy zany nangatahany tany amin'ny androm-panjakana miaraka amy député 9 fa tamty député 20 be zao mangataka hoe araka avis de conformité de la constitution zany hoe mifanaraka amy lalam-panorenana ve le processus démocratique zay nataon'ny maro anisy tao amin'ny assemblée nationaly ny fisipahapisikisany gouvernementa ray manontolo ny tsay Christian indrindrandrindra le taratasy nataon'le le quelques membres ny bureau permanent sy le fampivorina ka anankiroa izy tao reo bureau permanent reo zay misy solom-bavam-bahoaka commission juridique amin'ny tapany atsimo toliary iny nanomana an'le texte nanomanana an'iny motion de censure iny de milaza fa hoe nangalarin'olona ndray le soniako rahalahy tsy tonga agnaranao eto hoe respect honorable fa zao kosa mijoroa rangafa nareo juriste ne tamy fotoanandro tamy fitondran'ny mangamanga dia directeur juridique zany tao iavoloha zany raisinao tao rahalahy mba mijoroa amizay fa ampy zay mikimaky politique zay atsika mbola tanora aza manimba tegna amity efa zavatra efa tsy anjary ty fa ny zavatra iangaviko sady ny tokony ho avoakan'ny HCC ao zany amy ty ndray mitoraky ty rapitso raha vao io ny mihoatra ny rapitso ka amin'ny herinandro izy mamaly azy de fa raha vao nitsena satria zao tokony androany ariva io na rapitso zao zany tokony zavatra anankiroa ihany zany ny tokony ataony soit miaccordé an'le apêchement izy amin'ny fampetona amin'ny filohan'ny république amin'ny asany satria nandika lalam-panorenana zay netiny gasy leo teny andininy anakifolo zahay ene avaty amin'ny tanora ny RMDM zay niforme an'le gasy leo ny nitondra ny fandraisana ndraiky tsy niandro-mpanjakana isa tokony am'le hoe ampy atoy amin'ny asan'ny filohan'ny république satria na niantony mandika lalam-panorenana miverimberina zay voasoratra ao zany zay isoragna anareo solom-bavam-bahoaka 500 mihoatra no amin'ny hoe zay zavatra zay ka ny zavatra anankiroa zany ho anareo membre ny HCC sy ny androm-panjakana tiako tenena fa nareo olombelona micomposé ao anankisivy mianada mianaky de zao ny zavatra tokony avoakanareo mba tsy ilazako hoe tsy maintsy avoakanareo soit tonga de accordenareo hoe miantona le filohan'ny république ary mitombony io ary marina io zavatra io araky niny requête 7 takelaky sa 9 takelaky zay nalefany enina de rehefa mba tsara velatsy zany nareo mba hampisy an'le apaisement mba me tsara velatsy me conseil androany ariva jerevy le miara manonja androany accordez-vous le vote ny assemblée nationale tamin'ny motion de censure processus démocratique de ao zany zareo makany tsilony raha tena mpanao politika ane ty fitondram-panjakana ty surtout ny filohan'ny république tsy afaka manao an'ireny izy fa any amin'ny consigne de vote izy zany raha tena mpanao politika fa hita izy zany fa tsy mpanao politika fa mpanjara mpinam-bola mpamitako azonao ka zay zavatra zay zany ny zavatra fa raha vao tsy manao an'izay ny HCC tsy manatona ny filohan'ny tsy mba voantona ny filohan'ny république amin'ny asany koa satria ny QG arenany eo mitovy am'le QG belera ihany raha mba faraparasiny zany tsy azo ekena kanefa mba faraparasiny mba tany Ambotsiroatra mba tany Iavoloha ao anatin'ny lapam-panjakana satria de filohan'ny république azonao filohan'ny malagasy rehetra filohan'ny antoky rehetra satria rehefa enao ohatran'izao filoha Marc Ravalomanana zay ho lany rehefa avy eo de tsy filohan'ny time matsony izy rehefa lany eo tsy filoha mboninahitra ny time matsony izy azonao fa filohan'ny malagasy tsy azony atao mihitsy zany ny ampiantso raha za Christian Tabera ny lany solom-bavam-bahoaka am'zany fotoana zany ka avy aloha ty atsika mikizet ty fa hosakanany ty processus de tsy azo atao ary tena mandika lalàna de eo am'le resaka hoe tenin'ny filohan'ny intermaire pirenena satria juridiquement parlant be ty zavatra resaka atsika ty androany namana faniry azavaina mivoaka malagasy ny HCC any ny androm-panjakana afaka miteny sy mamoaka ny didy feno
sady manakery onao ny avaoka malagasy satria izy gardien de la constitution fa sy zany asedinao zany azafady raha matofoloha fa izy ihany ny ACC ihany miaraka amin'ny filohany ny manao hoe mijanona ianao andry matofoloha satria zao tena constaté le acte de zay le izy ka amin'io zany a misy karazana influence zany a alefany filohany mba miangavy anareo ACC zany mba hijoro fa raha tsy zay kosa de mialatsiny miala fondro aminareo ray aman-dreny fa mendrika anareo zany a ny oravana ny membre ny ACC mialohan'ny fotoana ny fifidianana mba hisiny ny fifidianana maro toerana ao anatin'ny dialogue national satria efa manomboka taratra le efa andehan-javatra am'izay fotoana zay miankina amin'io manko ny ahitana taratra azy zay le izy zay ka adiniko a ho an'ny honorable solombavam-bahoaka ny 5e Naivo Raoldine araky ny mialatsiny miala fondro mitongona agnarany eto Zokobe magnaja anao samby candidatsika teo matoa za tsy lany tsy tiany vahoaka avy any amiko angamba fa zao kosa manana zo mampanao politika ana maolo pirenena ana mba somary magnitsikitsy kely anareo lany reny ihany zao ny androm-panjakana ny au conseil de la démocratie io zay taritiny Lenoble io de manana ny maizy azy aloha ny antoko vondo ray tsy mivaky zany aza tsinitsiniavina ny antokon'olona zay zao tsy manao tsinitsinina le favy 5-nao zay membre mifagnaza zany asika efa lasa TGV ngy izy non na lasa TGV izy na lasa iny izy mba miangavy honorable Zokobe adzaigny atsika tsy miady mba mifagnaza satria Lenoble aloha voalohany indrindra tsy mitovy taogno aminao fa olobe izy tadidinao anao mbola CST ny transition tsy nagnajagnaja ny Omer Berzik igny de nahazo sazy anao tamin'igny tena tezitra le avy amin'ny faritry sy avy amin'ny faritany surtout mba alay lesona zany regny mbola io ihany le toetranao fa mbola tsy miova mifagnaza fa Lenoble zany ray aman-dreny sady ray aman-drenay avy amin'ny faritany eo amin'ny antoko misy azy zany vondro zany anisany nanana ny tantarany raha nanaraky ianao arao ny vaovao tamin'ny 8 mars omary jerevo ny vehivavy ny vondro ray tsy mivaky nilahatra tao amin'ny région ny atsinanana omaly tao atamatavy tao mba jerevo mifoa ny rapport de force ka ny tiako tenenina tsika io samy manao politika honorable de mba mifagnaja avao zay tsy nagnompa anareo zay tsy nagnompa ny filohan'ny republika satria za koa mba filohan'ny republika ko amin'ny maha gasy ana mifagnaja tsika rehefa maneho hevitra tsy mifagnambanimbany sy mifampizestime zay ngamba ny mafy azy amin'ny teny baiko ialako tsiny mba mifagnaja fa tsy mety regny satria anao efa olobe zany am'izay raha zay ka noho zany averegny regny teninao regny fa ny vondo ray tsy mivaky de mbola antoko miexiste eto Madagasikara ary managna fandraisagna anjaikitsiny eran'ny Madagasikara satria reo olona hitanao na même na manodidina ny filohan'ny republika reo ane ny aingavy amina arema reo monima vonjy zay telo ihany zay atoky anaky telo zay ny composé an'ireo fa zany TGV zany tsy nisy zany raha tsy taty afara taty ka tiako tenenina raha tsika mpanao politika io tsy afaka ifagnaja de tsisy ifakaitagna eto ka eto zany de misotona eto zany de misotona amin'ny famarana koa misaotra aloha zany ho an'ireo société civile zay ny interpellé ho an'ny FFKM nanao teny fampatsahivana hoe ray aman-dreny reo nareo efatra reo filoha am-piangonana miangavy anareo re tompoko satria zany dia efa teny ny filoha Marc Ravalomanana tany amin'ny 2021 tany Tomasina tam'izany fotoana zany hoe sy maintsy miafarana amin'ny dialogue foana ho izy io zavatra io ka noho zany manao pasifika zahay aty hatram'izao aloha kanefa dinamika ihany koa manana filoha endry zahay mitarika rey de ny filoha Marc Ravalomanana mivady sy reo membre atao anatin'izay fanoerana zay atao anatin'izany gasy leo sy ny tariny efa leo anareo le vahoaka malagasy am'le fomba mampanao mba ho voay am'izay Andriamatoa filoha fa tsy mbola nisy filoha teto mbola averiko any efa miparitaka any amin'ny manjery fa tsy za Christian Tabera ny teny an'izany eto efa nandizatsika teo le hira enoy le izy Andriamatoa filoha version voalohany version faharoa ary version fahatelo de mba manana réflexion kely de mba tapao le hevitra manao déclaration anao rapitso zoma sady andro zoma andro tsara andro napazaka fanandratra napazaka zany eto Madagasikara ka noho zany de hoe manao déclaration anao hoe onao ne vahoaka malagasy tompoky lasy tompoky vavy de iara dinika aloha zay telo mirala mianaka de ny filoha Marc Ravalomanana zay zokony indrindra am'zany manaraka ny filoha Era Jonary Mampiana zay manao kompatanana anareo HVM zay membre ny RMDM anareo mavitrika dikan'izany miara midiniky nareo telo de mihitatra am'ireo hery politika maro samihafa isin'ny fifidianana crédible eken'ny rehetra eto Madagasikara miteny mako hoe azafady kely am'le resaka hoe transition transition teteza mihita ino andao aloha tsika idinike ao anatin'ny fifampidiniana ny mahita an'le hoe inona ny tokony ho atao
fa aza tonga de hoe miaccuse anay avy aty amin'ny fanoerana anao transition zany raha anao transition moa zany de mbola anao ihany ve ny flow transition eo e zay koa tsy miditra am'zany azonao resaka transition izy fa raha anao transition démocratique concerté ozy ny amiral dideratsiraka dia afaka ifampidinina zany ao anatiny zany mahita vaolana namana faniry mba hisiny ny fifidianana eto de fa kopatanana sady a ny namana rehetra amin'ny faritra sy mifaritany sy tony diaspora ny ivelany zay mifanampy amitsiketo a fa efa lasatsika ny fandresena fa ny latsabato ny sisa afaka volana vitsivitsy a tompoky lasy tompoky vavaka dia mbola mamerina ny fiarabana farany a ho an'ny zony vehivavy teo a ianareo a ny reniny kitapony finosana na tonga nay ohatran'izao a ka dia mialatsiny fa rapisy zoma disy mars vendredi magnifique dia mba zon'ny lehilahy koa e satria raha tsy misy anay koa nge nareo amy tola tehezana de tsisy tokatragno anjara ka noho zany dia manao kompatanana misaotra besaka atsika eny ary misaotra ny Christian Taberitsika de makasitraka azy fa eto zany miresaka kely amty programme ty azadino amy lahady any amin'ny Esika Mélodie tapahako kely namany faniry azafady tokotrany satria moa koa amin'ny Esika Mélodie zany akekikeky atsika igny de tokotrany zany a ny programme zay ho residresahany namana faniry eo de miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana amy vady moa zany a amin'io a fankalazana ny fiarabana tratry ny taona manko sady ao anatin'izany a ny fanetanana ny programme politique atsika de le hoe idiran'ny olona ao anatin'ny lisy-pifidianana ka dia anao moa zany a ny amahavahan'izay eto a ka de fa mikompatanana sady a ao anatin'izay a commune 5 moa ya ndao ary eny ary de amin'ny alahady moa zany mazava ho azy zany no resahantsika zay feonandehibe zay manomboka maraintsika de fa ao amin'ny Mandriambero Esika Mélodie fa ho an'ny amin'ny sabotsy zao ny am'le hoe commune Miherimandroso any zany ny district Ambohidratrimo de efa manomana an'izay feonan'izay Miherimandroso moa zany de tsy aiza fa 5 kilometatra avaratra Ambohidratrimo de misy fokotany 20 eo anatin'izay hoe commune Miherimandroso zay izy io le limite rofiny ny Ambohidratrimo amin'ny Navaratrano zany hoe aty akaiky ny Ambomanga sy Anosavaratra sabotsy namena aty zay zany hoany misy amin'ny Miherimandroso de any zany amin'ny sabotsy zao ny équipe distim de amin'ny lahady zany aty talata maty eo amin'ny Esika Mélodie makasitraka atsika rehetrarehetra nanaraka ny fandarana miara-manonja isorana Christian Tabera Nalson Ragia isorana ihany koa i Justin avany Faratsio niaraka tamin'ny tika teo namana technicienne de makasitraka tompokolahy makatela tompoko vavy